afaraka indray sika menakavy eto amin'ity fandarana miara-manonja MBS radio mada ity ary dia anterina ny araba mba ampirarentso ho antsika mianakavy ho antsika eto Madagasikara aloha dia toy ny molobolany isika rehetra iray ihany ho antsika ny andafin'ny arika kosa arabaina toy ny olomarery ianao iady ianao homaro bioby aresenao homaro pakasitraka izay no elona tompo lasy tompo vavy fa ny fandarantsika amin'ny tindray mitoraka ity toy ny mahazatra dia misy any famelabelarana loha hevitra maromaro ary izany loha hevitra izany dia mazava loatra fa momba ny fiainantsika menakavy eto Madagasikara momba ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy isy ny vahiny tsy avy eto Antananarivo ihany fa avy any amin'ny faritra ihany koa hiakatreo ny avy any Toliara ilaza ny fomba fahitany ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao ilaza ihany koa ny atao hoe hevitra izay tiany ho avotra amin'ny hoe mba tonga ny firenena malagasy mba hizotra any amin'ny mety manoloana an'izao fahasairanana atao hoe faobe eto amin'ny firenena izao ho avy eo ihany koa ny vahiny avy eo avaradrano ilaza amintsika menakavy ny momba resaka olana momba nyity resaka hoe tany ity atitany no tiana ambara amin'izany ho hitantsika hoe inona ny fahasarainana hoentin'ireo olon'ireo ny iainany an'izany toejavatra zany eo ihany koa ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy vita amin'ny alalan'ny tiko Madagasikara tetsy amin'ny distrika ny Atsimondrano efa mpisehatra eto izy ary hitondra fanazavana maro ihany koa sy fanavazavan-kevitra eo ihany koa ny solombavambahoaka Jery Andrembolaina vita amin'ny alalan'ny tiko Madagasikara to amin'ny distrika ny Avaradrano rehefa latsinainy ny andro dia efa mazava amintsika efa toy mahazatra fa anisany misehatra eto izy hitondra famelabelarana ihany koa ary eo ny namana Fanira Zafimanatany izay mpamakafaka politika eto anivon'ny miara-manonja MBS radio mada hitantsika amin'izany fa dia ho feno dia ho feno ny fandarantsika ary amin'ny ankapobeny dia isongadina ato anatin'ny fandarana ny resaka fionana débat conférence ady hevitra zay mandeha amin'ny zao fotoana zao ary nisan'izany moa ny nitranga tetsy amin'ny Carlton Madagasikara nisy ny fifandraisan-tanana teo amin'ny président Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Roland Ratsiraka izay tsisy vina amintsika ihany koa izany mpanao politika zany fandraisan-tanana izay midika zavatra marobe ny azo anamariana azy fotsiny dia hoe rehefa olo-pirenena ihany koa rehefa olo-pirenena mieritreritra ny taranaka ho avy dia tsy maintsy mahita hoe ahoana ny fomba ampandrosoana an'ity firenena ity tsy ny tompontsoan'ny tena na tompontsoan'ny atao hoe zay manakaiky ny tena no tsinjovina na ny hoe tompontsoana tongo fotsiny fa ny tompontsoan'ny Madagasikara iray manontolo ary zava-dehibe izay hoe fifanantonana izay satria izay no ilaina tokoa amin'izao fotoana izao asakasaka izay manity varavarana asakasaka izay hoe te andeha hanao bontolo manoloana an'izao efa hoe vahoaka malagasy fadiranovana izao eny ary tompo lasy tompo vavy ny mpisehatra voalohany dia Andriamatoa Jean Clovis de Tuliara zay moa zany ny tena alalan'ny olona ty namana anankiray tonga eto amin'ny miara-manonja ity faly miaraba ny Jean Clovis de Tuliara aloha ianao moa zany dia vice président ny team faritra atsimo andrefana filoha lefitry ny tiko Madagasikara faritra atsimo andrefana sady filohan'ny tanora RMDM faritra Tuliara ihany koa mirabanao Jean Clovis de Tuliara dia omenanao avy hatrany ny fitenenana dahoary velohan'ny indray dia miarahabanareo ato amin'ny MBS izay nanasanay amin'ity miara-manondra ity manaraka an'izay koa dia misaotra ny teknisianina rehetra izay nanome anay izao sehatsa izao misaotra tompoko ya eny ary hiditra avy hatratsika amin'ny votoatin-kevitra Jean Clovis de Tuliara ianao moa zany amin'ny maha hoe avy any amin'ny faritra Tuliara anao
dia hitondra fanazavana amin'ny zava-misy iainana any aloha ary ijoro vavolombelona ihany koa amin'ny hoe lalana no diavinao zany ka zany hoe anarana mafiloa lefitry ny RMDM fahatry tuliard zany zany hoe filoa lefitry ny TIM faritra atsimo andrefana izany filohan'ny jeune RMDM faritra tuliard zany dia tsy tongatonga ho azy zany zao tsy tongatonga ho azy na hoe na risy lahatra anao zany amin'izany hoe tika Madagasikara RMDM ny fotokevitra hijoroany ny président Marc Ravalomanana fa nisy antony tao nisy antony na risy lahatra anao tao ndao ary omenanao ny sehatra ahafahanao manazava hoe taiza moa zany ny ainganao dia tonga amin'izao toeran'izao zany. Velohan'ny indrindra dia ny niangako tamin'ny 2002 mamanay sy papanay ny saraka de ny renireny eny sa nanao resaka 4 ianao zany tena zaho mihitsy 4 firmenatanareo firmena enina menaday zahay tamin'izay satria ny saraka papanay sy mamanay de lasa 4 daholo ve zaho irery satria ny lasa tsy nianatsy zany nrenireny teny de tamin'izay fotoana zay tadidiko tsara nanao propagande tao Morondriaka président Marc Ravalomanana tamin'ny 2002 de ianao amin'io efa nirenireny efa nirenireny ka ary anisany nandehanako ny angidy by voalohany satria Marc Ravalomanana vao nahitanay tonga de taitsy izy ary ny fernesany zany zay hoe ny zaza malagasy fe de zao no fandeha ary nandesiny zay taty Antananarivo tam'izany vo zao sambako zao mitahataran'izay zavatra zay de maro ny fitaovana maro samihafa nomeny anay taty ary nateriny soamantsara zay tamin'ny ray aman-dreninay tany Tiliara tamin'ny 2002 ary nanomboka teo nanohy fianarana niditra nianatra indray zany niditra nianatra indray satria tamin'le nirenireny zany efa nafoy ny fianarana de niditra nianatra teo azafadinidra tao anatin'ny atao hoe firitaony ianao no nirenireny eo amin'ny 2000 jusqu'à 2002 roa taona ianao zany nirenireny tsy nianatra de nanahoana le fiainana tao anatin'izay aloha mba tantaro kely mafy ny fiainana tamin'izay satria ny tena ny ray aman-dreny ny saraka de anatin'izay raha zay sahirana tsy maintsy miezaka ary mahakely zany hoe miezaky manampy ny ray aman-dreny na marobarotsy resaka sambosa eran'ny tanàna Toliara varotra sambosa maneran'ny tanàna Toliara fa ny zavatra isahorako ary zay mahatonga hatsam'izao tsy miala amin'ny filoha Marc Ravalomanana ary sarotiny aho amin'ny filoha laha misy olo manao ratsy ny filoha Ravalomanana ary zay no naharesy lahatsahy niditra lalina ato anatin'ity antoko tika Madagasikara ty ary efa nandray andrara tamin'ny fifidianana conseiller municipal Toliara ny tenanay nameno lista tika Madagasikara ary nanao ezaka lehibe de nahatafita olo anankiray vidy soa bebe zay nilany zay ireo ihany nanao propagande tsisy ninninina lany soamantsara izy zay sy zay zany fandeha akoatran'le hoe ianao miverina nianatra meny président Marc Ravalomanana hoe fampitaovana indray nafahana niverina nianatra zany inona ny tena naresy lahatra anao zany hatramin'izay ka hatramin'izao amin'ny fotokevitra ijoroany tika Madagasikara ny RMDM satria anao manana andraikitra ihany koa ary ny fotokevitra ijoroany président Marc Ravalomanana amin'ny firenena malagasy fampandroana araky ny resahako teo anisan'ny fotokevitra nitiavaka ny président Marc Ravalomanana zay fitsinjovana ny zaza malagasy zay mirenireny zay anisan'ny nanampy ary nanampy abebe koa ny alako tao anatin'ny habadoana nisy fampianarana teny malagasy tadidiko tsara ary sakafo miovaova ny sakafo nomeny président Marc Ravalomanana tao amin'ny drainy Antsimonjefa no nianaranay tamin'izay fotoana ary natokana ny fianarana nisy anay tamin'ny fotoana io zany nisy toerana ao amin'ny drainy tao zahay nianatra tao amin'ny Kapra Toliara ary narahan'ny président Marc Ravalomanana na ny fiakanjo na ny mombamombanay rehetra zany nampiana hatsa nianatra any amin'ny CG
troisième nijano ndray satria tsatsiny le 2009 simba 2009 iny ary tonga 2009 am'izay a nijano nzay ndraiky teo de inona ndray no zatra nyainana zany ho anao sy ny tany Tuliara sy ny tanora tany Tuliara anatin'izay nandeha tany ambanivohitra aho tany Beza de nanampiny papanay sy mamanay satria nanambaly hafa mamanay de tantsaha de nanampy an'zareo aho namboly niompy tany de taty aoriana après 2009 io zany 2009 mihitsy no niala kivy aho zany kivy satria le olona izay nanavotra niala teo amin'ny fitonjana kivy aho kivy tanteraky ny momba de nandeha nakany 2000 niala teo nzay io filoha henany io tamin'ny tetezami tao nanohy fianarana ndray aho tonga de nilitsa classe de raha telo tao very iny zany tonga de nilitsa troisième ndray tamin'ny 2013 14 2002 tanatin'izay nanohy fianarana tamin'ny technique lycée technique nandrato fianarana FTZ génie civil resaka ingénieur aho zay sy zay zany lalan'ny lalovana mazava zay am'izao fotoana zao ary ianao a mbola ao anatin'izay le hoe tiako Madagasikara RMD am'izay iaraha mahita ny fiainam-pirenena -7 ny taux de croissance mbola tsy nisy an'izany hatramin'ny Madagasikara ny resaka tsy fandriampahalemana ny resaka tsy fidiran'ny mpianatra an-tsekoly ny momba ny vidim-piainana PPN lazaina hoe hidiny io a vao miakatra le izy a tena hoe lasa hoe mampiteny mona ny zava-misy amin'ny ankapobeny tsy misy zavatra firony zany fa iainantsika menakafy ho anareo ao Toliara manao na fiatrehanareo an'izay fahasairana an'izay a am'izao fotoana zao a tsy afaka miala am'izay ny resaka kere tsara fipetsaky lay fanontaniana anisan'izay nanomboky tamin'ny 2009 ny korosofahana ny fiainantsika malagasy ary zay nanimba ny toe-karenatsika nanomboky teo ary anisany nahapotika ny tanànany Toliara satria izany tanànany Toliara zany nalaza tsy miroro tamin'ny filoha Marikaravalomana ary nazava ny tanàna ary ny zavatsara hetsy atao dia hita fa tsara avokoa ny jardin de la mer nay tao ane filoha Marikaravalomana namboatra azy ny bazarinay tao Asekamany Marikaravalomana nanatsara azy raha ny teny ambanimbany teny avao no nanaovana an'ireny varotra reny lalana tao tanàna lala tao an-tapo tanàna RN7 filoha Marikaravalomana namita tapon'ny Orombe iny tena sakoroka be taloha izy nanao an'iny ary tsy miala amin'ny tantarana Madagasikara izany mazava tsara zay ka manoloana an'izay le toejavatra zay zany ho antsika ao Toliara ao resaka kere manahoana izy io ny fahitanao azy io manko moa resaka kere io mora ny manalana io fa le problème de ataony fitondrana zao fitaovana politika le zavatra asa avao hoe satria zao tsika ne misy tany ary raha misy tany be velarana indrindra eto Madagasikara dia ny faritany Toliara ary raha misy tany misy rano indrindra eto Madagasikara de faritany Toliara fa nahoana reo rano reo tsy afaka tarihana de am'ireny toera malalaka reny ambolean'olona hoy zany hoe maro ny rano amin'ny faritany Toliara mety misy taitrano zao indrindra ny tsy mahalala hoe ahoana raha vao miresaka hoe faritany Toliara de hoe maina sisy nao nefa avy any teny hoe maro ny rano asy ohatra kely hoe ohatsy zao hoe onilahy eny any amin'ny ranomasina no ifaranany very fahatany ny rano e ohatsy zao ataotsika ohatsy zao ilita ampanihy any Fort Dauphin misy rano anareo e fa maninonareo tsy hanamboarana zavatra hamokatra fa izao n'olana ity fitonjana ty dia farany malainy tantsaha mia hoe fanazavana hoe mety inona ny ohatra ahafahanao manamarina an'izay satria zao zanaka tantsaha ary nikinezana tantsaha filoha Marikaravalomana ne nitsinjony tantsaha ary zahay zao nisitsaka an'izany ary nahazo fanampiana tamin'ny PSDR de
raha hijeritsika am'izao fotoana zao io téléphérique io ve io ny vahaolana amiko tsy io ny vahaolana fa raha tena mitsinjo ny faritsy antsimy izay jajajajaina fa hoe kere io mouvement ary juste hoe stily mandeha hany maka manao selfie manao akory tany amin'ny COP 26 ohatrany tamin'ny 2020 izay raha tsy diso tamin'ny heritaona tamin'ny heritaona ane niteny filohampirenena hoe tany à Fort-dauphin tsy anao politika intsony raha tsy vita ny RN 13 raha naheno zany aiza hoe zay izy am'izao fotoana zao io RN 10 io raha mbo teo filoha marikaravalmanina zay io RN 13 io efa vita eo tahaka izay satria efa vita ny contrat tamin'io fotoana tonjany filoha marikaravalmanina ary efa nilamina zaha ihany tamin'ireny ane ary hatso am'izao ny fanjam-pahalemana ane am'izao fotoana zao tsy milamina any atsimo ary mitebiteby any anatin'ny ala nipetsara ny olona am'izao fotoana zao satria ina ny endrika tsy fandriam-pahalemana any zao mihalatsomby mihalatsolona varira misy varira tao beza zao farany teo tany Fort-dauphin tantarao kely hoe le tao beza tao beza zao farany teo reny halatsy varira reny nandesin-jozy re zaza na fainindreo de aveo nandesy amy toerana ray de i zary no eo ane no metsy afanontaniana amato ieny olo ambadiky reny fa somary gagana sy sanganena ihany tena mandiniky ny toejaraha misy am'izao fotoana zao ary izahay faritany toliara dia nataony ity fitonjana ty fakana vato fotsiny ka eo indrindra mantsy no tiako anotaninany Jean Clovis de Tuliara ny aminy hoe rehefa mandeha ny fampelekesa nandeha ny fifidianana rehefa jerena zany le valim-pifidianana ohatra tamin'ity le présidentielle faranty ka na tonga an'io fitondrana io hipetraka am'izao fotoana zao de ny misy any amin'ny Fatra Toliary any tena namme vato betsaka ho an'ity fitondrana ity zay zany zavatra nisy aloha am'izao fotoana zao voalaza fa hoe efa metonga saina ny olona nanenina sinsisa noho n'lay fiainana zany memantra tsy arak'ilay anaty anaina hatramin'izay ahoana ny fahitanao am'izay hoe tena efa tena mandinika tsara ve ny Toliara any am'izao fotoana zao manona an'izay tsara le zay fanontaniana fa zao efa mandinika tsara ve ny Toliara am'izao fotoana zao hoy ianao teo namana na hoe la mantsy na oaingana tsy maintsy fifidiana raha nahitatsika farany teo efa namoaka tena ny Toliara tam'le fanjobana trano teo farany teo reny hoe tsy fidy anio filoham-pirenena namera zay tolotsy nyty fitondana ty feo ane zany ary ny raha nanimbandro zay ny sainy Toliara de io resaka toerana io ne toerana Ravalomanina nisy ny Tiko toera am'izao fotoana zao arobandreo de ao Toliara ville ary ny be ny tanàna am'izao fotoana zao no nanome autorisation an'io ary izy no nampandanina eto satria iny président conseiller tao de anisany ny teny nanaovanjozy karazana fanjesendrahatra vandivandy any vahoakany Toliara de hoe raha vora Ravalomanina tonga eo dia hesorona amin'ny toerana fanaovanareo baly io fa am'izao fotoana zao izany mangalaka azy eo satria misy te sary te aseho ve teo manara-pena satria toerana be toerana ao Toliara fa amin'iny raha hitadiavana toerana hafa io tranon'ny préfecture eo fa tsy tranon'olo fa mijoalajoala de bakeo simbanao manimba ny poavin'olo manontolo ane zany ary ny simba tanteraky ny fiainany potiky mahalona an'izay fa misaina tsara ve le avoaka ny Toliara sy manodidina i araky nyresako taminao teo efa tonga saina Toliara ary efa mandinika tsara hainy
zara zahay tamin'ny fotoana ny fanana ministre ny sport fa ny zavatra irehany ministre ny sport dia mahamasina Taninarivo atoy kianjanay Toliara ao tsy vita Taninarivo atoy ro irehany io kianja Barea zalahy tananao fa tsy vitanao de anahelo ahoana fipetraka ny kianja ny Toliara raha amizao tsisy raha i raha ina avao napetandrozy eo tena palahelo zay raha zay eny ary amin'ny zao fotoana zao efa misy ny fifanantonana zany amin'ny sehatra maro vo hitantsika iny tamin'ny farany herinandro teo mifandraitana ny Roland Ratsiraka sy filoha Marc Ravalomanana ary any rehetra any ihany koa de efa fanantona daholo zany zao amin'ny hoe fibanjinana nyty Madagasikara ity hoe tena andao tena miaraka ikandro hiaraka andeha indray manoloana izao tena hoe Madagasikara efa tena hoe misafotofoto mahantra izao zany ka ahoana fahitany Jean Clovis de Tuliara an'izay hoe angakaingana ny fivoaran'ny raharaha zany amin'ny aty amin'ny hoe mitady vahaolana ho an'ny malagasy fa etsy andaniny kosa nefa ny mpitondra fanjakana de milaza foana hoe ny enay ihany ahoana fahitanao azy ny fahitako an'io de tsy fitiavana tanindrazana satria nahoana satria nahoana ho ianao raha tia tanindrazana izy dia tahaka an'izay hainy ny mpitondra io ny mpitondra io hainy ane io hainy zava-misy eto amin'ny firenena ary raha mahita zany atsoatsy mety fa tsy voalohany karama mpiasa-pandrakana ary efa misy aza reny mitaky reny am'izao fotoana zao di mampalahelo zany zay zavatsy zay satria lasa ny fitiava tena ro mandraka fa raha ny tiany vahoaka malagasy ane zao fitondrana zao namoaka tena ane izy hoe raha zao vo filoha de ny karamako dia hatolotsiko anay vahoaka malagasy tena zay ve zao fahitanao azy contraire an'izay ary lasa karazana business politika ny zava-misy ka lasa maro zany ny fiainan'olo potika anatin'izay zavatra zay amara-pararatsika zary Jean Clovis de Tuliara filohan'ny Jeune RMDM faritra ny Toliara sy filoha lefitra ny tiako Madagasikara faritra Atsimo andrefana inona zavatra tianao amafisana ara sy ny afatra tianao mena zany ny malagasy afatra ihany koa metefa amin'ny vahoaka ny Toliara hafatra moa manahafatra izahay eto izahay dia mahatsapa fa filoha Marc Ravalomanana no mahavahany vahaolany Madagasikara ary tena manenina satria izy ihany no nanala ny fantsana ary izy ihany no nasahy an'ireo mpandranaka fa zao ne lasa karazana saribakolo ny zava-misy de eto mitodika ny vahoaka ny Toliara ny nandehanany manatoy amintsika any somary tsy de misy fanehoaka hevitra ala am'izao fa zao no mba afaha maneho hevitra ary miteny ary eto de hiteny aminao ry vahoaka ny Toliara fa manahaka anay henany io fitiava-tanindrazana no mahasarika anay tonga aty tsy nisy ny antoka izay fa ny anto tena noho ninona fitiavana an'izay tanindrazana tsy ankinina amin'ny président Marc Ravalomanana irery io ity tanindrazana raha manana ty fa ny tsirairay dia mananjara boriky aoka isika tsy ho fitahin'olona intsony amin'ny resaka vola kely mandalo fotsiny reny fa aoka tena hitsinjo ny hoavy ny taranaka afara mandimby satria izay araky ny joroko vavolombelo tery aloha hoe namotika ny hoaviko ny zava-nisy tamin'ny 2019 tamin'ny 2009 ka tsy tiako hahazo anao zay zavatsy zay tsy tiako ary efa iainantsika moa zay zavatsy zay satria am'izao fotoana zao ny lasa ny olo pilongo pilongo eo ankaiky mifanariny-trano lasa karazana lasa fa tsy mifakahay satria noho ny fantsana lalina laha misy raha marary raiky iny atya longony an-Taninarivo atoy ro mikaiky azy hoe marany an'ilay hiano ao fa raiky etoa iny fa tsy
mahalala ny satria nino satria samy mandeha mitady noho ny zavatra misy ahinana eto amin'ny firenetsika aoka re lavo koa hahay hamindra manoloan'ny zavatra misy eto amin'ny hafatra fohy namana hampafantatsany ny vahoaka malagasy izahay am'izao fotoana zao dia manao ezaka lehibe indrindra fa ny tanora tiako Madagasikara ao amin'ny faritsy Antsio mandrefana miantena araky ny teneniko teo mitety ny distrikany faritsy Antsio mandrefana mampijoro ho anay ny namako amin'ny Facebook mahalala an'izany any ambany ravikazo any zahay manangana tanora tiako Madagasikara amin'ny herinay ny anaovanay satria tsy tianay hiverinay intsony ny zava-misy ahinantsika nanomboka tany 2009 ka hatram'izao fotoana zao hafa-tsaray farany tsara himpoly tao sasy moa zahay raha mandala avao mahereza filoha Marc Ravalomanina satria ity ny tanoranao izay ianao no nanala an'izay habadoana zay ianao no nanafaka ary ianao no ray aman-dreny ary zay no mahasarotiny anay raha misy olona tianao fitaovana politika lasa fitatiavana seza no ilirany ato fa tsy tena tombotsoan'ny firenena ary zay no mahatonga anay midodododo lafa misy fivoria atao atoy satria fivoria manko moa natsehinay natsikasany tanora ary anisan'ny ady an'io zahay satria matetiky lasa atao mpametaka afisy ny tanora mpanao tamtaminy tanora dia am'izao fotoana zao azonay ny fandresena misaotra anao filoha Marc Ravalomanina satria azonay izy am'izao fotoana zao mahaleo tahina tanteraka ny tanora izay ezaka ataonay rehetra zay tsy horava fahatany avao ravarava iny avao satria ndraindray manko moa ny mpanao politika ary tsika mpanao politika dia mora fafany le raha na tsika raha de fafany de lasa takola le tanora fa am'izao fotoana zao dia ary hiasa izahay farany teo zao tamin'ny Fakomaly efa tafatsangana ny jeune team universitaire ny Manday Toliara efa team université fa tafatsangana am'izao fotoana zao fa nanao tatitra amiko zareo avy any de fa tafatsangana ny anahiny Androy ny tenako mihitsy ny tany efa amin'ny fitiavana tanindrazana nanaovana zay zavatra rehetra zay eny ary isoratsika Jean Clovis de Tuliara izay ny vahiny teto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada nitondrany zay fanazavana izay maro zavatra nyteneny teo fa dia ny andraisantsika azy fotsiny teny hoe ny zavatra izay ambara dia tsy zavatra hoe misavona fa tena hoe zavatra nisy zany ny zavatra miseho any Toliara na raha vao miresaka hoe Toliara sika dia kere atao fitaovana politika sy ny fitahana intsony satria matoa zany fitenenana zany mivoaka dia nisy fitaka zany tany aloha tany ary am'izao fotoan'izao le olona de efa mahafantatra ny marina ary le marina ny zany sasany ny takotakonana hatram'izay de efa mempotra izy amin'izao fotoana izao zany ka dia jaratsika no misaintsaina sy mandray vahiny manaraka efa etokaiketo ry zareo avao amin'ny distrikany Avaradrano eny amin'ny commune ny Sabotsinamehana eny faly miarabanao tompoka tonga eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada zany Andriamato Ratsimbarinala Henri tompoko Andriamato Ratsimbarinala Henri Dadanaivo fantatra amin'ny anarana hoe Dadanaivo zay no afantaran'ny olona anao zany eny Avaradrano eny ny zavatra fantatra de ny hoe misy ady tany eny aminareo eny zany eny andrefandrefan'ny Sabotsinamehana eny izy io raha tsy le makinamehana moa no filaza azy matoa ianareo tongeto dia misy zavatra tena hoe maharary eo araka ny iainanareo azy zany dia io ary ianao ao menasehatra anazava hoe inona marina moa ny zavatra miseho ao zany fa efa manomboka memafana ny raharaha amin'izao fotoana izao ny fantatra fotsiny de ny hoe malalaka be ihany ny dadasika ihany le tany satria hatrany amin'ny 50 hektara le tany inona ny zava-misy aloha ary eny tompoko misaotra ny MBS ato amin'ny miara-manonja mandray anay am'izao fotoana izao izay no atao hoe
le sasatry miarina izahay le tratrany tsindrazolena tompoko izay mihitsy le tratrany kely tsy mba mamindro satria nahoana satria misy tany malalaka de midadasika raha izay nylazana azy apahany any io 10 hektara resahany io tompoko fa nivelara-tany eo am'le makinamena zany de manodidididina am 700 hektara any raha ny tantara amin'io 10 hektara io a dia mampalaelo any satria io tany io de efa hanao ajarin'ireo ray aman-dreny ray aman-dreny ndray nandritry ny amapolo taona ny 70 taona satria ny tena zay tonga eto zao efa 80 taona mahery a zany hoe ny rainay zany efa ambonin'izay dia namboly teo reo ray aman-drenyreo de nidiasa ny taranaka ankehitriny raha ny tantara moa zany titre mitondra an'izy io aloha tahatrany amboalohany tany tamin'io tany io hoe io tany io zany a dia eta malagasy zay ny soratra any zay misoratra ao satria efa nijerenay tany amin'ny service de domaine zany a de eta malagasy izy io toerana misy azy moa zany de amin'ny commune Sabotsinamehana Tsinanan'ny Lanieriny dia eo amin'ny 700 hektara tena velara-tany amin'ny karanao nefa dia ankehitriny moa dia miravoravo tanana ny olona satria zany 700 hektara zany de zara raha misy apahany akarany vokatra sisa satria potika ny fotodrafitrasa moa zany tsy isy tsony a nitoetrandro etsy andaniny fa le tena ekarana eto amin'ny miara-manonja de tianay mba hiaraka anonja aminay ny vahoaka rehetrarehetra zay enjeda enja de nio tsindry azo leny io satria nandritra zay 10 taona 80 taona mahery zay ray aman-dreny namboly teo de asan'ny taranaka ankehitriny a de agagy zay efa niseho ihany ty raha ty tamin'ny 12 nisy olona tonga teny a dia nanatsatoka pike fa izy no tompony tany ary de nisy sakoroka tokoa teo amin'ny tam'izay fotoana zay hoe tena sakoroka satria taitra amin'ny vahoaka nahita n'le peke mipetraka isaky ny faritra zany de tsofina moa ny anjompona mazava ho azy satria ny anjompona no fanairana eny ampanivohatra eny ary dia voromaro tokoa ny vahoaka saika nisy ihany ny fitsaram-bahoaka tamin'ny fotoana io fa dia niantson'ny ben'ny tanàna moa zay maray aman-dreny eo tanàna de hoe aloha atsona amin'ny ben'ny tanàna Sabotsinamehana satria tsy voafehy reto vahoaka reto noho ny ataon'reto olonreto ary de tômôbilina 4x4 fotsifotsy moa ny entiny teny a efa saika hodorany fokon'olona izy io kanjo moa tonga tamin'ny fotoana ihany ny ben'ny tanàna dia hita fa voafehy ihany le izy satria raha ny quartier mobile na police communale de tsy nahafehy le sakoroka fa de nitondra police communale moa ben'ny tanàna de voafehy le izy de izahay nieritreritra hoe milamina ny raharaha de miperapetraka teo le izy kanjo tamin'ny 2020 teo de mbola nisy fiverenana ihany zany a fakana drone tamin'ny toerana io nalaina sary zany le toerana de ino eo ihany fa ray volana teo eo zay de gagy zay fa natsony ben'ny tanàna moa zay mazava ho azy fa hototofana ny tany de hototofana ahoana le tany de hoe aka permis de rembleu amin'ny ben'ny tanàna ny commune Sabotsinamehana le olona ny zavatra mahagaga mantsy tompoko de zao misy olona ampiasaina anelitsao eny an-tanàna fa hoe tsy maintsy totofana de rehefa teo zany de nanangana fikambanana zay mba hiaro an'le izy atao hoe teo amin'ny 2 volana teo de nanao fikambanana moa zany zay a dia nisy mifantoava-ketra satria nakatoavin'ny ben'ny tanàna io fikambanana io de rehefa nandeha ny raharaha dia nampiatso anay ny ben'ny tanàna fa tonga le olona nototra tamin'ny herinandro ambony iny tapabolana zay de rehefa tonga teo reo olon'ireo a de gaga zay tompoko ny olona tonga teo a zay nieritreritra hoe le karana zay anototra ny tany no ifampiresaka de hoe inona zavatra ifampirarahana kanjo délégué-ny 2e arrondissement ny tonga tena sy manambonina hatrakiray zay de gaga zay hoe inona moa zany ny tena idiran'ny firaisana faharoa amin'ity raharahany Sabotsinamehana ty am'le makinamehany ity zay ve zany le fanondrina de nitondra moa ry zareo zany ny taratasy netiny a de netiny ny situation juridique fa izahay hony tsy mahay neninona fa rehefa manana situation juridique aza sio angambity tompoko ny situation juridique zay misoratra amin'ny société violente zany izy ty de am'refy 3 hektara ao anatin'le 10 hektara io no alainy ary hototofany de ty moa plan zany de gaga zay fa natan'olona misy titre bornière ao anatin'le izy de nafangarony zareo dôly de tsy maintsy niakatrafo ihany moa zay hoe inona zany no atao ho aizy ireo vahoaka ireo ho ampitombona indray ve ny kere satria tsy ampiny any atsimo a de ho ampitombona indray ny kere aty avaradrano
ary nyfanotorana n'io tany io de tena lavina marindrano satria akoatra ny fiarovana an'le tany zay ngatahany de raha mba sitraksika de manazava kely zay amin'ny fandaminana amin'io resaka rano io tsy hoe mivoana an'le izy fa raha io tany io ny totofana tompoka de eritreretinay fa tony manototra n'io lakana nosy na lakana etsy masay io zany hoe ho dibo-drano daholo zany iny tapany avaratra iny ary de tena horendrika tanteraka tsika ny vahoaka moa zany de tsy manako-anikoaniny satria io le velara-tany io zany mba hivelomana hatreto teo moa zay zany de nanao dingana zay de sorana eto ny solombavam-bahoaka Madagasikara Randriambolaina Jery sy ny be ny tanàna commune Sabotsinamena zay tena miaro ny vahoaka tokoa satria ambarana eto zany fa raha ohatra marivotra losana ny be ny tanàna commune Sabotsinamena de nomeny le permis de rembler de efa tavela teo le vahoaka reo a de mitombo azy moa zany tsy anasa de mitombo azy ny 4 ami de misaotra ihany koa ny solombavam-bahoaka fa rehefa nandondombaravara zay de anisany nanampihevitra anay be da be izy ary izay indrindra no antom-pisinay fa tongavana eto mba hiara-hanonja amin'ny toe-javatra izay misy satria ny zavatra misy zany de hoe mivoaka situation juridique ny tany de gaga zay hoe situation juridique ahoana ty ry zalahy ahoana no olona tsy nanajary ny tany ve de omena situation juridique io zany no tena isotomana ny sain'ny tompona ndraikitra indrindra ny ministry ny fanajariana ny tany fa misy kolokolo avoleta ao misy angamba le grand poisson izy zay ao amin'ny fanajariana ny tany indrindra ho anavara-drano manokana fa de mivoaka tamin'ny acte de vente nataondrareo zao ato de tamin'ny 25 novembre 2020 de nandoava-ketra ho ny tany Miarinarivo ary ty nanao an'ity acte de vente ty zay nitakinay tamin'le solotenan'zareo hoe taiza le acte de vente ny natao de hatreto moa zany de hoe notaire tamin'ny Miarinarivo nanao ny acte de vente de tany kio ny tatao-ketra zany naloha de nitakinay zany hatreto natao amin'ny be ny tanàna natany amin'ny Andriamatoa Solombavam-bahoaka de hoe aizy io acte de vente io nisy amin'reto vahoaka anay reto ve satria vahoaka manaly ane tompoko ny velona ao anatin'io ty ny lisitry ny vahoaka mivelona ao ny ray tamin'ireo vahoaka reo nefa de tsorinay fa ny ray amin'ireo vahoaka reo a de tsy manana velara-tany akory zay mihoatra ny 1 hectara fa de manodididid eo amin'ny 30 ary eo zany 30 ary eo ny tany angalahany zalahy nefa ny ato nangalahany zareo de io hitatsika io amin'ity situation juridique de any amin'ny 420 hectara any de gaga zay hoe misy ve zany ao amin'ny service de domaine afaka makato manome situation juridique olona ankiray tsy fantatray ary zay moa zany no tena mahay volotratra anay hoe raha sanatry lasany io de ino natao de zay zany eto mba mangataka ary de isaoranay Andriamanitra moa hoe efa misy zany le commission parlementaire zay mikasika fananatany ary tafiditra ny député anavaradranonay de zay ny tena itiavanay an'le izy hoe ataovy le député aloha ny député Randriambolaina Jery tompoko ia de izy zany ny tena ny angavinay ary tafiditra ao anatin'le commission izy de mba tiana ary tsy ho azy Sabotsinamena ihany fa raha mbola mitoza hoe fitondrana hoe fangalara-tany zao a hitombo ary tena ho avy sasaka zany ny 4 misy ety raha mifanazavany zareo nandresen'ny lahatra anay tao amin'le bureau-ny commune zany de hoe izahay a dia tsy liana fampandrosoana de nambaranay tsara satria ny toko fitakameny de hoe io aneo de anaovana dépôt isy zone France hitsangana eo zone France moa tompoka ataona inona fa ny vary zao mikapokandreo vahoaka reo fa niakatra 700 dépôt mbola tsy fantatra na isy na tsisy de nangataka ry zareo nanao arrangement de tsy azonareo omena ve zay na de 10 hectara fotsiny raha mba ho totofana de marindrano moa zany zay tsy ame an'io zay a na iny kidona na iny kiantra satria le 700 hectara efa tsy nanjary ny fambolem-bary a satria afaka miteny zay fa anisan'ny sopotra avaradrano io raha misy commune 40 eto avaradrano a anisan'izany commune Sabotsinamena ary iny le makinamena iny miampy an'Lanera dia anisan'ny sopotra io nefa de akehitriny a tsy misy tsony zany ary io le 30 hectara lasany karana io de tsy nanajary teo tsy nahita karana nanajary teny zany zay raha solam-pangady ary ty ny tena zava-doza fitahana le vahoaka maka mercenaire zareo tamin'le 2016 io afaka ny 2016 de maka mercenaire eo amin'ny tanàna izy zay le marivo salosana de reo no konokononina zany hoe mitedavina reo olona andray vola solam-pangady de atyatanandro atyatananarivo no alaina le izy a de mampime sady mampalahelo ohatrina le solam-pangady amin'ny metra carré ny tompoko de 300 ariary
tapaka mofo tobaina angamba anazony zany teo ny nampitrotra anay ary teo ny nampitrotra be ny tanàna misy profo daholo zany tena misy profo zany ary misy vavolombelona daholo satria nisy olona nampanorahanay hoe antana jereo zany fandoavam-bola atsokosoko zany zay nangataka taminy fa raha ohatra tena marina io ary efa nambaranay tamin'ireo le pikaramanadin'ireo zany fa raha ny fanjakana milan'io tany io interrepublique zany de tena aza angamba fanjakana tsy adala fa le izy zany de le fanjakana mihitsy raha nykisarisary jerenay hoe le fanjakana am'izao fotoana mihitsy no mampirisika anao an'io fampivarotana tany atsokosoko ambotry ny vahoaka io ka eto zany zay miatsy hoe ataovy reny enquête parlementaire mikasika an'io zavatra io na ny mbola akoatran'io fa de tena hijaly ny vahoaka hitombo ny fahantrana de tsy fantatra hoe rehefa mahantra moa fitenin'andrenam-pomeriny zay hoe vahoaka reraka tsy mahasin-dalàna mpitondra reraka mihinam-bahoaka rehefa manakaikikaiky an'izany angamba zao zany rivotra iainantsika zany zao hatreto aloha satria efa me mahantra ny olona tsy misy tsony ny fandripahalemana vao tsy ela zao tsy hoe mampivoana an'le resaka aho fa de tamin'ny herinandro de efa mandeha mifamoahana fangalaran'omby amin'iny tanàna iny ty moa zany efa misy tena efa misy mihitsy any avaradrano iny avaradrano amin'iny koa misy sabotsynamena iny ombon'olona midy eo de efa misy alatromby eo amin'ny commune sabotsynamena misy am'izao satria tsy misy tsony zany ny hena midy zany araky ny vaovao iarahantsika malala hoe fa maninona le fitondrana de mampijaly vahoaka ohatr'izao mampalahelo le izy ka eto zany zay de tena mangataka mihitsy ary sorana solombavam-bahoaka hoa satria zay mahasolombavam-bahoaka anazy zay mahabe ny tanàna azy tena miaro ny vahoaka tokoa izy ireo fa tsy le voavidy vola ka dia ingany mba hiara-manonja tokoa zao feo zao mba hoen'ny tompona ndraiky isa tsokatiny eto zay zao de miatso manokana zany zay ny ministry ny fanajariana ny tany Andriamatoajaina Tononona ajo Andrianana Arivelo zay zanakavaradrano raha misy ny fizarana tany karatany vao tsy ely zay angamba andro vitsivitsy tany Miarinarivo inona moa tompoko misakana ny tsy anaovana ny fizarana karatany ny Sabotsinamena misy mibromby fa any amin'ny toeran'io inona moa misakana mibromby tsy atao satria rehefa tsy milamina tompoko ny tany rehefa tsy ara-dalàna ny fanana tany dia teraka ho azy ny tsy fandripahalemana ary dia tototry ny ady tany eo amin'io fitsarantsika eo anosy io ary de lany andro ifampitsara eo tsika menakavy takinay zany ary indrindraindrindra takina etona koa zany ny amin'ny ministry ny fambolena zay manao ambany maso tsy hita raha ivelara-tanytany saina aminareo io tsy misy fotodrafitra azy tamin'ny andro ny président Markaravalomanana nisy fotodrafitra azy kanal Zehera tena tsindrinay zay kanal io am'izao kanal Zehera miala ao Tanjombato tena any amin'ny olemaka resahantsika io no mijanona zany fa tena miteny zay hoe tao anatin'ny 10 taona 10 taona nanomboka teo amin'ny 2095 à 2002 teo nisy vary miakatra mahitsy zay hatrany amin'ny 3 taona l'hectare zao banganasa sy tatatra ny tatatra zany zao ny kanal Zehera iny de raha tsika malala ifalilahana amin'ny resaka amin'ny directeur ny Apipa zay to misy budget ny Apipa ihany ny curé iny tsy misy zany fanariana zordira sisa tompoko ny kanal Zehera de tsy miasa tsony zany le kanal hatreto aloha de tsy miasa satria misy fikambanana merina mivoatra moa zany fédération merina mivoatra de tsy tazana tsony tsisy mpanara-maso tsisy mandray andraikitra de tsy misy vokatra moa zany mazava ho azy zany tsy miasa po zany ny fotodrafitra azy fa tsy fantatra hoe ny fitondrana am'izao fotoana ve mahita vahaolana anao fotodrafitra asa anorahana an'io velara-tany eo io satria na iny lany erina raha zao tamin'ny heritonatra zao tsika niarana hita fa de miavavary lany era zao maina ny tany tsika moa tsy hiady amin'Andriamanitra hoe io ny toetrandro fa tsika mila miezaka afitinay zany le resaka hoe tena tsy mijery anay zany ny fitondrana hatreto tena tsy mijery an'le vahoaka ny fitondrana fa hoe ampitomboina ve zany ny ambainday an'ny kereo eto Antananarivo koa de ampitomboina ve zany ny 400 anamaro isa eny tsy lahareny kely satria rehefa tsy ahita hoanina ane reo olon'ireo rehefa totofanareo ny tany de ny zavatra mahagaga anay de zao vao nisokatra ny lalana iny lalana iny mantsy zany lalana le atsofin'ondry miala etsy amin'ny tsara sotra ivato io de ao anatin'le projet le tsy vita pavé izy iny vao nisokafana tamin'ny herinandro mahery kely vita pavé izy io midona ny atsofin'ondry efa mandeha ny fiara efa mandeha eo ny fiara de raha manisa fiara ao zay raha ho anay mpamboly aloha misy fiara ao raha mijery eo satria eo akilany mihitsy moa le izy eo akilan'le tany hototofana le izy de lasa ihany nieritreritra ho anay tsy maina ninona hoe ity le 10 hectare ty ve zany tompoko ny takalo avy amin'ny Karana
anaovana ny mpavy iny fa aminay eritreritra zay fa zay tsy miampanganisana miampanganisa satria ohatrany hoe vakina fotsiny ro sy ny tanora am'izao fotoana zay satria fifandrofinjavatra tsy fantatra hoe fifandrofinjavatra tokoa ve satria vao sokatra ny lalana de tonga ry zareo tompona andraikitsy avy any ambony miaraka amin'ny karana noditra ka tsy fantatra hoe zay tokoa hoe fandrofinjavatra hoe ny volanareo fa voarainareo fa vita ny lalana azan'izay ny takalopatsa vidim-pinanana de anoto zay fa zay de malahelo satria io faharitra io de tena ivelomanay misy voly avitra ao misy fambolem-bary ao misy dobotrondro ao anatin'ny 7 hektara io sisa ny iveloman'ny olona ny legioma ny anana rehetra miakatra ao de saika mamatsana ny ravoangy zay tsisy fitaterana moa fa de amin'ny 4 alina amin'ny 2 alina de lasa ny olona mitondra ny anana miakatra ataony ravoangy eny tompoko de misaotra ny miara-manonja mba hanandray any vahoaka majinga am'izao fotoana zao mba ampitaina amin'ny vaovao satria raha tsisy an'tony ainao manjery tony mba hitaterana de ohatrany miantso any any efitra ihany zay tompoka de makasitraka indrindra ny tompona andraikitra ary makasitraka anareo zay tompona andraikitra eto amin'ny MBS mba hovizina trany mba hiara-nonja tokoa ny fiainatsika mba ho any amin'ny tsaratsara fa tsy ho any amin'ny fahantrana tompoko ianao ny saorana nitondra an'izay fanazavana izay andrimatoa raha tsy mbary lala Henri zany no ny vahiny teto nitondra an'izay hoe olana eny amintsareo zay ny fanirino zany de hoe mba hivahany izany satria samy mitady ary lay vahoaka malagasy ao anatin'izay indrindra ny tady tsa mivelona ny fambolena sy ny fiompiana de izay aloha no hiankinany fiainany dia everina hoe mba isany vahaolana efa eto kaiky eto indray vahiny manaraka andrimatoa rahabe manambola zay rahabe manambola eny ary misaotranao tonga eto indray tonga eto zao anao vao mba miakatra eto zany hitondra fanazavana ihany koa tonga dia omenanao avy hatrany raha ny sehatra andrimatoa rahabe manambola eto amin'ny miara-manonja MBS Radiomata misaotra betsaka ny miara-manonja moa mandray anay eto amin'ny studio ary misaotra n'Andriamanitra lehibe koa nameny hery sy tanjaka zay tonga eto mba anehoanay ny hevitray ny zavatra misy eny amin'iny faritra commune Sabotsy Namena eny ary ny zava-misy eny amin'iny faritra Sabotsy Namena iny moa dia efa amafisiko zany le teny namana teo fa de resaka mampalahelo tokoa zany ny zavatra misy eny amin'ny toerana iny fa dia ny olona zay namboly tao anatin'ny fotoana maro efa za zao tenako de efa 15 taona mahery ny papako 20 taona mahery ny dada papako efa namboly teo efa tsy fantatro efa 100 taona ina nambolenareo vary legioma trondro io zany ny tena mamelona zany trondro opina io ny tena mamelona zany ny olona maro amin'ny toerana iny ary ankehitriny nefa de mampalahelo tsy fantatra aty aoriana fa masaka nefa eto le fandrosona de lasana olona ray le tany de le olona amina rivony amina nalina zany hoaiza de zay tokoa no tondranay ny hevitra eto fa de mampalahelo anay le zavatra zay ary zay zany raha ny hevitray de zay tsy manaiky no andraisan'io karahan'io anio tanina io olona ray ve tompoko ny velomina fa ny olona manalina vonona zany ho alefa iny amin'ny sordira ary tena mioaka tokoa zay raha io zavatra tena io zavatra hoe tena isy zany eo ary eto zay zany de tena mametraka aloha fa de faly izay zany aloha fa hoe mba misy olo-mpanjakana ihany zany mba miaro an'ireo vahoaka ireo olo fidy zay voafidy teny amin'ny avaratra iny de ao zany ny solom-bavambahoaka tsy mamenatra any teny an'izany fa mba miaro an'le vahoaka izy satria mba malahelo raha reto vahoaka reto koa ve zany hoe izao ny zavatra hiatra eto de inona moa zany ny azo azy de ao koa ny solotena ao mibe ny tanàna commune Sabotsy Namena ihany koa de miaro ary tena mitsangana mihitsy izy zany hoe tena malahelo ozy raha reto vahoaka reto no reraka ireo koa moa vahoaka anao ary marina tokoa zany ho aizy ireo vahoaka ireo raha fa tena reraka de ao koa zany misy olo maromaro zany io de ny teny atsiponay zany de manokatra zany zay ny akety amin'ny parlementaire mihitsy zany hoe mba hanokatra fanady adina mihitsy hoe iza ny tena rakotsy fototry ny afan'izao zavatra zao raha fa tena jerevana tokoa ny eta ty Madagasikara atsika ty de fa resaka tena mampalahelo araka ny tena namana teo mafisiny fa tena tsy mandeha ny majinika ny eny amin'ny toerana de asa hoe ampitahorina tsy hanao kolikoly tsy hanao an'ty resaka rehetrarehetra ty de matahotra tokoa ny majinika ary io neto tsy vita zany navitana karatany tany de majinika ane hitanao ihany matahotra miditra borony
na de niakatra de eo koa moa vola tsy misy mifasairana na fotoana zany rehetrarehetra zany mikody daholy zareo manam-pahaizana sy manam-bola tsaiko hoe mialatsiny angambany hoe miteny hoe misy ministra koa tonga hoe zavatra tanteraka zay maharitra fa zay tsy nianatra zay tsy manana fahalalana lasa lavitra nefa zay kosa mba manana hoe mba ohatra mba mieritreritra ihany ahoana moa fomba tongavan'izany zavatra zany hoe hovoasoratra amin'ny olona anankiray ty tany ty de zay zany tsy hoe mametsiny anizy anizy zay fa ny fantatra fotsiny de hoe misy olona zany a manosika ny dossier ty a manosika ho azony olona anankiray eo ambadika eo de zay nitakinay an'le mba hoe aloha mba andeha le fanadidina mba hitana ny tena hoe ianona ny tena fosotra am'ty fireneny ty mba hoe inona ny tena marina mba tiany fantatra hoe majinika mihitsy zany hoe misy olona zany amindreto mba mialokaloka ao anatin'io fitondrana io ny fitondrana nge fitondram-panjakana hoe mety tsy mahafantatra an'izany fa aty ambany aty mety misy zany zavatra rehetrarehetra zany zay aloha tsy mametsiny anizy anizy aloha fa ny zavatra fantatra fa hoe to zavatra so misy misy zavatra tsy mazava zany aminay eo de hono azavata indrindra le fiainanareo zany zao le hoe namboly tao sy sisa ahoana zany ny fipetrany am'izao fotoana tsisy mamboly tsony zany tsy ahoana ny situation zao ny fambolenay aloha am'izao tsika am'teny zao aloha ny olona zao de efa miroro e na ty amboly ara de fa tsy mandry tsy lavoloha na ty amboly ara de mamboly tsy satra fotsiny tsy tena mifototra am'le fambolena araky ny teny namana teo zao hoe asa na mitoy ihany ty zavatra ty na tsy mitoy hoe akolaka na de ny rano ara tsy tongeny aminay misy mifototra avitra zay mpikambana ao anatina fédération za zao teny aminao eto fa za zao de lehibiena mpamboly mihitsy zao mitonga eto satria malahelo ny tenako de aleoko mihitsy hoe alao mihitsy mba hijoroany ty zavatra ty mba hoe aposaka mihitsy zany ny hevitritsika inona ny tsy andehanany ty zavatra ty de zay zany mieritreritra hoe efa akolaka ve ny tsy fahazahony io sabotsina mian'io rano manodidina anay mahazo rano daholo mamboly izay eo fa tamin'ny herintaona zany efa tsy namboly efa tsy nahazo vokatra tsony de miampy indray am'ty taony ty de mbola ho ampirorona indray zany zay am'ty taony ty hoe io tany io nge fa tsy anareo tsony de ny zavatra mampalahelo nge tompoko de zao hoe nahatra amina tena kanalina ivoahany razy idirany rano ara de angatahndra reo totofana daholo de hoaiza moa zany le commune sabotsina miana zany ny aina raha fa tototra le kanalina nefa ny tsara ho fantatritsika ngamba samy mahafantatra an'izany daholo fa raha fa tonga ny rano iny lemaka sabotsina miany de sahafy iny de ao ny rano miankony de aiza ny ivoahany rano karazany efa vonoana nge zany ny olona amin'io sabotsina miany io raha fahalalana ary zany mahatonga isinay hoe mba anao hevitra ty am'ty toerany ty ary misaotra ny télévision miara-manonja mihitsy hoe mandray eto mba hanehoana ny hevitra zany satria tena mafy ary olondreo ary tena raha atao ngamba saranisan'ireo commune sabotsina misy fokotany anankiray eny ao e fokotany anankiray ao anatin'io lemaka io mba tsy tenenany hoe mpamboly raha mpamboly eo zany de fokotany tsaiky hoe maromaro fa ny olona mivelona zany ny olona mponinao zany misy fokotany anankiray mihitsy ao anatin'io lemaka io karaha tototra le kanalina zany de hoaizy reo fokotany anankiray reo afa-tsy mimpamboly zany fokotany hafa mimpamboly fokotany maromaro mamboly eo de hoaizy reo olondreo de hoe karaha ohatra ho lasan'ity sinoa ty de fotahana ihany nge zany le resaka mpamboly karana sa sinoa karana karaha fa iaso de angalatra indray de anamaro isary am'le atamora tsy fantatra tsony nge zany zany moa zava-misy anao raha fa tsy manana sahirana de tsy mety hoe ton'olo ny tony mangalatra de alefa fotsiny ihany de zany ny zavatra misy moa am'ty fireneny ty eo koa ray raha fa tsy manana asa ny olona tsy mety lasa zany lasa totakely dalo raha tsika mahita ane zao fa de totakely ny dalo betsaka raha tsika mahita zao amin'ny faritra varatra iny ngamba ny dalo manjaka tonga amin'ny fito ariva ave de tonga eo amin'ny toerana io zany nge toko mba edin'ny fitondram-panjakana nge zany amin'ny fito ariva ave de miakatra eo de avoa inimbonao de entina amin'ny fito ariva amin'ny fito ariva de enao tompony ihany no sao mamoaka ny nimbonao zay zany mba te de ninao ihany zany de mba te hiatso ho avy zay hoe mba jerevy reto tompoko reto olona hoe reto vahoaka reto reto am'reto fa ohatrany hoe asana hoe tany lavitra andrina nga eritseretina an'izy de fa hoe anjakany tsy fandripahalemana de eo zany de nazo zareo mpitandro filaminana tokony mba eto Tananarivo ne isaky ny asa tsaiky hoe ohatrany zay zao mandinga niakatra taty zao zay moa tsy de mpiakatra loatra aty isaky ny alina misy polisy misy zandary raha ny tokony izy nge tokony mba velarina le mpitandro filaminany mba tokony isy poste daholo zany rehetrarehetra eny raha mandinika ny ety Antananarivo isaky ny sakelo-dalana misy daholo fa nahoana moa eto Antananarivo nge mazava be tsy tokony izany tokony ihany tokony amafisina le mpitandro filaminana
fa tsy eto Antananarivo ihany zay mba tahisarika ny sain'ny mpitondra zany izahay fa zay moa io moa anazy ny fitondrana dia asa tsy haiko hoe izy manao zay tiany ataony ao tsy fantatra zay moa ve zay ne tsy de manana hotenenina firy fa zay mena ambany mena zay zavatra misy any de ekena fa hatreto aloha zany de zay aloha ity tany ity ny diavana eto fa de zay aloha ny hevitra hoe de zay tsy anaiky zay tompoko no amezana olona tokana ty tany ty na de ifaratra amin'ny ainay araka hoe ifamono eny ara ka hinako efa namamaty azy raha fa lasa ny tany io tsy lova de maramaty aminay io taninay ary teny ijoronay zato isanjato mihitsy zany ary anytananay olona fa zay sa iaraka aminay andao iaraka eo fa raha fa vonono eny de aloha ifamono eny satria tsika hinona ntsony moa ny veloma raha fa lasa io tany io fa de zay mba etaetanay mba teninay fa de zay tsy anaiky ary ny taninay keo tsy amidinay satria io nefa tany napetraky ny ray aman-dreny velo za zao eritrereto hoe efa ny dadabe anay ny bebe anay ny ray aman-drenanay za efa niteraka firy de aiza nandeha ro zanako ro ambany vohatra ne matetika mampalelo tsy mba tafitany eny zanaky eritreretintsika zao fa raha de resaka fianarana zany ngavanytsika samy raha mafantatra an'zany na ny ekolazy efa ohatrinona mitany aiza moa resaka ivarotrombo nefa ny omby raha tsy misy fa lasa nydalo de inona namidinao sianao zanako mampalay tsy tafita ntsony nge zanaka ambany vohatra hanana legioma kely nge amin'narivony amin'nanaliny de amin'ny fomba hoana moa natafitanao zanaka am'zany de voatery zany tsy mety mijanony ka raha fa mijanony eny zany de voatsony trandro tsindry azo lena de tsy afa manoatra de inona moa no tenenina fa de zay zany ny zava-misy eny ary mazava zay ny nentin'Andriamato Rabe Manambola moa zany nanamafy an'ilay teny no entin'ny namany teo ihany raha tsy mbarilala Henri momba nyity raha natany eny lemaky sabotsynamehana ity ny fanirina de zao hoe ilay tany zany amin'ny mahatany a sika eto Madagasikara tany-drazana tany eto Madagasikara dia misy dikan'izay misy valeur misy asiny izay tany zay amin'ny mahamalagasy atsika aloha ka raha misy ny toezavatra ohatra zany de mba mila jerena le satria misy olona maromaro ihany koa zany mifamatotra amin'izay le hoe tany izay de verina fa dia reniny any amin'ny tompon'andraikitra izatsokajiny ihany izany toezavatra zany tsy hoe ho jerena fotsiny am'izao fa mba jerena izay tena hoe vaolana momba ny raharaha itoy misotranao Andriamato Rabe Manambola nanamafy an'izay raharaha izay fa dia vena fa iantefany am'izay tokony iantefany izay mito ihany ny fandarantsika eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada dia hiditra tsehatra eto am'izay ny namana Faniry Razafy Manantany zay hitondra famakafakany izy hitondra ihany koa ny fandraisana andreo vahiny tompo trano eto amin'ny MBS Radio Madame ny miara-manonja iteraka ohatrazay de mbola amitana ihany koa ny 4 amintsika menakavy namana Faniry Razafy Manantany mbola ao tsara mihitsy isika ao anatin'ny miara-manonja am'izao fotoana zao menanao vetrany aransetra andao ary eny ary de miraba Rina Rabe Mananjara amin'ty latsinainy fa 15 ny volana novambra 2024 ity miraba reo teknisiantsika marobe zay manao ny fikirakirana ara teknika mampifandray atsika erak'izao tontolo zao Rina ary miraba ihany ko reo namana rehetra any amin'ny sehatra rehetra zay mandray atsika manerana izao tontolo izao zany ny tsitsika tongavana ty devitra voalohany amin'ty alatsinainy fa 15 ny volana novambra ity Rina dia tranga zay mety hoe tsotra amin'ny fiheveran'ny olona azy amin'ny alafina ara-tsosialy toy zany nefa tena zava-dehibe mihitsiny ao anatin'ny fiainany vahoaka sy ny fiarin'ny vahoaka sy ny hoe tena lay tanindrazana sy lay maha olo-pirenena ny olo-pirenena mihitsy no voatohitohina ary tena saika hoe tena tsisy piaro raha ohatra ka ny laza ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao nandritry ny fotoana zay nanova ny fanoloran'ny candidature no filoham-pirenena tamin'ny 2024 hoe mbola misy miaro ve ny vahoaka misy fanjakana ve eto zany nefa no zava-misy ranona ambara ny olo-pirenena tsotra zay tatsaty eo ny amin'ny hoe
tena tony voalala voatango mihitsy ny ary io resaka ady tany io dia naiza nanentina Madagasikara nandritsy ity fitondrana ity dia tena nahazo aina mihitsy ny vahiny tamin'ny fanjakazakana ary de tena vototra miavototra ary miavotra eo am-pelatanany malagasy zany fa tsika moa efa mahita amin'ilay endriny officiellement koa amin'le fomba fiasan'le fanjakana miaraka amin'reto vahiny reto amin'ny alalany toy ny conseil financier amin'ny alalany reto fanomezana tetika asa samihafa ireto ka mamevahana andreo mpandrara lehibe sy ny amin'le hoe vola trosainy ny fitondrana malagasy zay alohan'ny reny taranak'ireny ohatra n'le tatsany resaka tamintsika teo de reny ohatra ny tsy maintsy andotoro satria ny taranak'ireny nefa reny aza le sorona ao anatina tany anankiray zay tsy ahafahany mivelona tsy ahafahany miaina de malahelo ary tonga hatramin'ny hoe tena tsy aly zay na de misinina na de misinina eo am'izany tany zany de ozy tsika hoe mampalahelo tena tsy misy piary ve le vahoaka sa ambina aminjavatra n'le fitondram-panjakana de ho resantsika zay rehefa aveo miaraka amin'ny député Jerry Randrembolaina zay tompona andraikitra voalohany solombavambahoaka ao anatin'izany distrika na varadrano izany miaina na lafinjavatra ohatran'izany ary mahita natsangalavitra ohatran'izany sady anko mpikambana ao anatin'ny vomera fanadiadina momba ny ty resaka ady tany ty eo anivony antenimera pirenena tena iresaka tsika rehefa aveo fa amitina kely amitsika aloha ny vaovao nisongadina zany zay fandraisandrina teo de ny hoe ny etsika zay nataon'ny vondrona panorama tetsy amin'ny Carleton Anosy tamin'ny sabotsy fahatelo ambin'ny folon'ny volana novambra teo zany zay etsika izay tao anatin'io zany dia conférence débat zay nahafahan'ireo panneau politika zany ny resaka ny raharaha-pirenena ary nandritra zay fotoan'izay dia nisy ny fifanazavana mivatana teo am'ireo panneau politika voakasika na toetra raha zay ny fandimby sy nandalo teto anivon'ny firenena anisan'izany ny panneau politika Roland Ratsiraka zay solomamoaka ny Madagasikara am'izao fotoan'izao sy ny filoha Marc Ravalomanina zay filoha national ny antokotiko Madagasikara filohan'ny RMDM zay filoham-pirenena teo aloha ihany ko nahafahan'izy ireo ny fanazava ny zava-misy nandritra n'izany fotoan'andro zany nisy ny crise politika sy ny nandalovan'ny firenena ary ny afara tamin'ny fandraisan-tanana ao anatin'izay foto-kevy fampiavana-pirenena zay ho resantsika zay rehefa aveo satria tena lehibe de lehibe misy ity sujet na ady hevitry ny fampiavana-pirenena ity ka mba hitondrantsika la fimpanazavana marobe satria nandritry ny fotoan'igny koa moa zany satria niteraka buzz le izy dia nihitatra ihany koa le ady hevitra teo anatin'le hoe tena manandanja eo amin'ny lafin'ny fomba fanaovana politika sy ilay toe-tsaina sotoavina malagasy le hoe na inona zavatra nitranga teo anivon'ny firenena dia ny fifandraisan-tanana ny fifamelana zava-dehibe fa tsy nahafalony andaniny mpanohana fitondrana nefa reny tsangalavatra reny satria raisin'izy ireo ihany ko ho fahamle mena ara-politika sy fatahorana ara-politika ny amin'ny lalan'ny firenena am'izao fotoan'izao ao anatin'ilay savoritaka zay entin'le fitondram-panjakana dia navadika izy ireo lalan-javatra hafa izay communication zay resantsika zay rehefa aveo fa ny etsika lehibe aloha zany teo anivon'ny antokotiko Madagasikara ihany ko dia teny amin'ny distrikana Manjakandrina commune Sambaina no ny fampitona tamin'ny sabotsy teo ihany ko ny tanora tiako Madagasikara zay manerana ny faritany enina teo aloha sy ireo faritra manerana Madagasikara zany nitsongaina manokana ireo tanora araka nitatsika amin'ny sary dia maromaro no tonga tena toerana izay nanao etsika lehibe team building moa fiantso azy na fiaona n'ilay mpitarika ny tanora zay manerana Madagasikara zany nandritry ny tontolo andro no nanatrehana zany fa tao anatin'izany de hoe ho fameloma maso ny tanora tiako Madagasikara national zany tao anatin'izany ihany ko ny fametrahana ny paikady ahafahan'ny tanora mitondra ny vahaolana ny heviny eto amin'ny firenena ka afaka mitondra am'izay fonjakevitra mazava zay anapina ny antokotiko Madagasikara lehibe zany satria rantsana moa zany ny tanora tiako Madagasikara sy ny vehivavy ao anatin'izany antokotiko Madagasikara izany afaka ny fanakalo hevitra ary nisy asambomera no tanterahana
fitoerana zay nahafana nanatsoka fekevitra lehibe nandritra izany fotoana izany ao anatin'izay tena hoe famelomamaso izany. Ny solomamboaka ny Madagasikara moa dia nanatrika izany tamin'ny alalany solomamboaka ny Madagasikara voafidy teny amboribory tamin'ny fahadimy zay filohan'ny vondrona parlementaire Fetra Ralamzafimbololona, teny ihany koa ny solomamboaka ny Madagasikara voafidy tetsy Atsimbrano Alain Ratsimazafy ary ireo mpikambana ao anatin'ny bureau politique ny antoko tika Madagasikara telo be zao nitarihan'ny sekretera generaly, ny coordonnateur nationaly ary ny mpikambana ao anatin'ny bureau politique dia nanatrika ity fihaonana lehibe ity zany. Mbola hitatra zany ary hisy ny fandaminana eo anivon'ny tanora tiako Madagasikara ao anatin'izay hoe fanapariana ny mpikatroka izay ary fandraisana andraikitra ho fanavotana ity firenena ity. Ny vaovao misongadina koa zay andrasantsika amin'izao fotoana izao moa zany dia miakatra fitsarana amin'ity maraina ity zany ilay piasa teo anivo ministèren'ny fahasalamana teo aloha dia Iravo Nambinina zay lanceur d'alerte fatatsika tsara ny filazany zava-misy teo anivon'ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny volana aprily tanoany zay nilazany ny endrika fanodikodonam-bola sy ny fanomezana tsenam-barim-panjakana na marché public zay somary mampiaya ihany ny endrika kolikoly ao anatin'izany raharaha izany. Tsy nafaly ny tenivon'ny fitondram-panjakana izany ka nisy ny endrika fanenjehana an'ity lanceur d'alerte ity na ity mpikirakira Facebook ty Papaneno Lakolosy raha zay ny azo ilazana azy amin'ny alalan'le hoe manohitohina ny fiandriana na manohitohina ny resaka filaminan'ny vaovao sy ny filazana mety ho zavatra zay hitarika olana eo amin'ny endrim-panjakana amin'ny akabeany izany. Ny zava-misy nefa dia nampiasa zay hoe liberté d'expression zay sy zay hoe droit à l'information zay ity lanceur d'alerte ity ary arovany lalam-panorenana sy ny lalàna zany rehetrarehetra zany ao anatin'ilay droit fondamental moa zany resantsika izany ary dia efa nisy ny fampiakarana azy teo amin'ny raharaha-pitsarana ary de niembotra indray zany ary de hiakatra izy amin'ity anio ity. Ny mobilisation efa nandeha hatramin'ny herinandro lasa iny mbola mitohy tamin'ity farany herinandro ity de ny amin'ny hoe tokony ho tonga marobe henaniosy ireo vahoaka tsotra sy ireo mihevitra fa ilaina zany milaza ny zava-misy eto anivon'ny firenena izany. Ny rahalanty Papaneno Lakolosy ity moa zany na ty lanceur d'alerte ity tany Frantsa tany rehefa nisy ny fihaonan'ny filoham-pirenena tamin'ireo diaspora atao amin'ny ambasadiny Madagasikara atao Paris de tena nijoro mazava misy za tompoko ny rahalan'ilay olona zay nilaza ny zava-misy teo anivon'ny ministèren'ny fahasalamana fa mba miangavy andre matofilo ny zay milaza ny marina ny etsy fisina kolikoly ny fanapotehana firenena sy ny zava-misy eo amin'ny firenena am'izay tokony hataitra ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka dia azakadraina aza enjehana fa ilainy ny fanjakana ny fahafantarana lafin-javatra ohatran'izany niodina moa ny filoham-pirenena fa tsy namaly ny vavana de hoe ndao ho tohizana ny fety tranganotranga zany tamin'ny volana ray mahery lasa tamin'ny dian'ny filoham-pirenena zay niatrika ny Medef moa no nanararotany izay feona tamina diaspora zay tsy napozina iny fantaniana sy adevitra nentin'ilay namana tamin'izany fotoanandro izany. De hoandrasantsika hoe inona no hitranga eny amin'ny tribunaly any Oseny satria raha ny vaovao mandeha samihafa zany dia raha ohatra ka confirmer fa ao anatin'ilay hoe diso meloka ity Papaneno Lakolosy ity dia ahina zany hatrany amin'ny sazy miantra 5 taona no mety azo azy lay endriky ny demokrasia sy ny fahafahana isambatan'olona mihitsy no voadona ao anatiny tony raharaha itony ary tsy voasambana moa no nisy izany fa fatatsika neny raha be rijy de fanehoan-kevitra no nanenjehantsika nanenjehana azy fatatsika ny resaka détenu politika vitsivitsy takan'ry Christelle Vera reo zay nilaza ny vaovao mombana resaka Covid-19 marobe dia tao anatiny zay endrika fanehoan-kevitra izay mety manohitohina amin'ny fitondram-panjakana dia tratran'izay hoe tena faintsona na entiny amina endrika cybercriminalité io na entiny amina endrika tonga de raha raha-pitsarana mazava ny am'le hoe ny ministère public zany na ny eo anivon'ny
anivon'ny fampanoavana no manao an'izay fanenjehan'izay avy hatrany zany tsy mampemotro zany na inona zavatra mitranga satria tsy maintsy miresaka ny zava-misy eto anivon'ny firenena antsika fa rehefa tsy resahany zany dia manao ny ataony any ambadika any reo fanetry be ny firenena zany ao anatin'izao tragnan-javatra manahirana izay fa mbola ao anatin'ny 420 ora ihany dia tonga tamin'ity farany herinandro ity omaly zany ny vaccine Janssen zay miisa 703 telo hetsy na 302 400 ndray zany ny dozy tamin'ity Janssen ity fiara-miasa ao anatin'ilay mekanisma avaty zany izy ity zay miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena ary raha ny vaccine efa tonga eto amin'izao fotoana izao dia mahery ny roa tapitrisa ny fasitrahan'ny Madagasikara saingy tsy nanafina ngy ministre ny fahasalamana moa ny amin'ny hoe mbola marisarisa ny fahazotoan'ny malagasy hanao vaccine ny vaccine disponible zany na efa miantra amin'izao fotoana izao dia ny Sinopharm sy ity Janssen ity ny AstraZeneca dia efa lany andro iny ary efa vita ilay dozy voalohany sy dozy faharoa izany ny fanetanana dia ny amin'ny hoe tena aza atao ambanin-javatra mihitsiny ny resaka vaccine ity satria dia manomboka mahazo aina indray amin'izao fotoana izao ny COVID-19 ary ny ekipa tanzaniana niatrika baolina omaly tamin'ny Bariaza moa dia fantatra fa valo be zao no testé fa positif atao anatin'ity COVID-19 ity zay voaterina obika tamina hotely teto Andrenivohitra zany hitarika olana zany satria dia mbola nisy tamin'izy ireo no nivoaka tam'izay hiatrehana ny lalao zay kanefa ny mpitandro filamina malagasy moa zany dia tonga teny antoerana zany nampanaja izay lalàna zay na amin'ny hisiny fiboana ao am'reto teratany vahiny tonga eto Madagasikara reto satria dia tsy maintsy natao test PCR moa ary eto anatin'izay test PCR zay no nahafantarina fa misy positif ny am'reto mpilalao sy tompon'andraikitra avy any Tanzania ireto rehefa miresaka an'izay tsika rainoray ny baolina Bariaza sy Tanzania omaly tapitra teo ny lalana ho an'ny na Madagasikara na Tanzania zany amin'izay fifantsana ny Qatar 2022 izay fa dia RDC zany ny solotena ny vondrona J zay hiatrika ny lalao sakana ahafahana mahazo ireo ekipa 10 avy aty amin'ny continent africain zay hisolotena ny Afrika amin'ity resaka Bariaza ity amarana antsika ny adefitra dia nahita somary marimaritra iraisana kely ihany ny eo anivon'ny docteur vétérinaire sy ny ministra lefitra zany misahana ny fiompiana mikasika ny grève-nireo vétérinaire zay tsy manao sininy FIB zany na fiche individuel de bovidé zay any taratasany ahafahana maka fanapahan-kevitra zay mamono ny omby eny anivon'ny abattoir izany fatatsika fa voanisy zay tranga zay tao anatin'ny tababolona satria ny syndicat-ny docteur vétérinaire no nanaitra ny hoe hitokony zay ary tsy hanosiny zay dia niakatra zay tsy izy ary saika tsy hita teny anivon'ny tsena ny omby teto Madagasikara izany vokatra zay hoe fitokona zay satria nisy docteur vétérinaire telo zany no fonjaina tao anatin'ny resaka alatrombo daholo zany adevitra any hoe famotsin'omby hoe fanaovana taratasin'omby tsy ara-dalàny de nanaraka zay adevitra zay koa ny délégué d'arrondissement hoe zay koa de tsy hanosiny zay satria dia zay no tratra farany eo satria rehefa tsy nanao ny vétérinaire tsy hanao ny délégué d'arrondissement dia tsisy ninina azony zandary atao zany ao anatin'izay raharaha zay na mety ho manao ny resaka fandripahalemana ho amin'ny lalan'omby fotsiny aza ny eo anivon'izay mpitandro ny filaminana izay tany iostany tamin'ny farany herinandro teo no nisiny zay fifanantonana izay zany ka mba mety hitantsika hoe isy fitoniana ve amin'ity resaka omby ity izany adevitra izany satria dia may volitratra ny fitondram-panjakana amin'ny départementary eto Madagasikara de misy ny olana avokoa zany raha ny zava-misy hitantsika ny teo anivon'ny transporteur fatatsika ny teo anivon'ny fizahatany fatatsika ny teo anivon'ny travaux publics amin'ny alalan'ireo entreprise zay tsy voalohany volana fatatsika ny fampianarana ambony sy ny teo anivon'ny éducation nationale maro be raha ohatra ka resana hatrany anivon'ny finance na ny fitantanana arabola ny teo anivon'ny ladoany sy ny resaka iviketra de nisy zany ity anivon'ny fiompiana ny fambolena moa zany de tsy resantsika satria sady tsisy barazy ny tsy misy masom-boly ny tsy mandeha amin'ny zelone zava-misy eto anivon'ny firenena ny resaka jono an-dranomasina dia vao tamin'ny herinandro sika nanaitra ny amin'ny hoe
tsy mandeha am'izay loany ihany ko ny resaka jonandramasina amin'ny alalan'ireo permis na licence anaovana exportation an'ireo zay manao ny crabe vivant zany zay anjakan'ny sinoa eto an-tanàna am'izao fotoana izao ary mijaly ny mpandraraha malagasy manaitra izao ny varotra moa zany departemanta mivarotra dia le telo andro tsy nahitam-baolana mandraky tia ny androany zay nitsangana n'le gouvernemanta satria dia andray fahatelo volana zany satria tany amin'ny volana aogositra tany no nisy zay fitsangana gouvernemanta izay dia handray fahatelo volana zany 100 andro ireo ministra zay tsy mbola manam-baolana am'izao fotoana zao ny eonivony ny arena kibony tany raha zany departemanta izany dia fatatsika ny fivoahana tsokosoko vato sy volamena ho an'ny teto Madagasikara tsy mbola misy ministra tompon'andraikitra moa zany fa prime ministre no mandraikitra vonjimaika am'izany asa izany ny zava-misy eto Madagasikara ary généralisé zany zavatra resantsika izany ny domaine rehetra mihitsy ny bloqué tsisy mandeha rany eto Madagasikara ka mino isika fa iresaka amina lafin-javatra tahaka izay député Géry Andrimolaina sy Alain Ratsimbazafy fa nila vodirindrina io ihany satria avaradrano sy atrimondrano. Miarabanao Andriamatoa député na avaradrano Géry Andrimolaina tafaradalina indray tsika amin'ny alatsinainy fa 5 volana novambra ity. Ya dia faly miarabanao namana faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy manaraka zao fandarana miara-manonda zao na ny any ampitan-dranomasina any na ny eto Madagasikara indrindra ny vahoaka navaradrano zay misy any tena moa zany dia miraro soa atsika rehetrarehetra. Avy hatrany angamba député Géry de tonga le zava misy tany avaradrano teo misy no resantsika satria ianao moa sy olombamboaka avy any zany tena mazana be le taraina an'le olona hoe tany 100 hektara lasa 50 hektara dia avy hatrany de misy karana zay efa manana titre dia anao rambole fanotofana an'izany tany tampoka zany 320 hektara nresahany izy ireo zany ho an'ny vahoaka mpamboly ary raha nresadresaka tamin'izy ireo mialohan'ny idirina tato amin'ny fandana de hoe vahoaka amanalina zany no mivelona amin'io tany zay anaovana fambolena lehibe eny amin'ny lemaka namehana io dia mitaraina izy ireo hoe fa ino ny ty fa izay nanao fanajariana prescription kizy ity fa tao anatin'izany tany zany ray no very tanteraka am'izao fotoana zao any ata malagasy moa zany ny tany efa nampelatana ny karana izy am'izao fotoana zao inona ny azo ambara député Géry ianao raha teo koa moa ao anaty voamera ny resaka ady tany eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Ya marina tokoa zany namana fanidra satria ny tenako dia membre ny bureau ny resaka commission d'enquête parlementaire zany amin'ny resaka ady tany verimberina eto Madagasikara io ary anisan'izay no antony iazakazahan'ny olona mamonjy any tena satria fahalalan'ny olona an'izay hoe any zany mety afaka miaro an'ireo olondreo any zany mety afaka anampy an'ireo olondreo ary ny tena moa zany raha ny atao hoe fitsangana amin'ny birao tao amin'ny ovin'io anteny mera-pirenena io dia ny zavatra nafinaritra tao dia tsy nisy fijerevana loko politika ary tena hoe vonona zany hiaro ny vahoaka amin'ny resaka olana aratany reny zany anisan'ny hiaran'izany tokoa ny eto amin'ny district Navaradrano am'izao fotoana zao ary voalohany tamin'izany moa zany zay efa ao anatin'ny programme anay zany dia resaka tanan-drano zay natonga resa be izy io de atao hoe nanaraka régime mihitsy na fahitana anazy hoe rehefa régime hafa de le vahoaka ny tompon'le tany de rehefa régime hafa de karana ndray ny tompon'le tany ary zay anisan'ny zavatra manahirana satria le vahoaka malagasy atao hoe tena hoe tompon'ny tany sy ireo vahoaka atao hoe tena hoe nanatsara an'ireo tany reo zany no lasa tsy mahalala ninina ary ny zavatra mampalahelo anatin'izay de ny hoe rehefa tonga zareo ikarakaran'le tany zareo dia efa misoratra amin'ny anarana vahiny zany le tany dia izay moa zany no antony nankatany izy ireo mihitsy aloha zay député tena ho any miara-manonja mihitsy dia anazava le zavatra tena misy marina sy zavatra tena marary solo tena vitsivitsy ihany izy ireny fa raha ny zavatra fantatra sy eny dia marobe ireo vahoaka zany no atao hoe manohatra an'izay falasan'ny karanan'le tany zay zany dia raha ny juridique nampisehoany zareo moa de tena fa misoratra mihitsy amina anarana société moa zany reo tany reo zany dia fahitana ny dossier n'ireo olondreo zay nomeny anay moa zany mbola hoentiny eny anivony asana anteny mera-pirenena dia marobe ireo olondreo zany efa nanatsary an'ireo tany reo fa amapolopolo taona misy efa 70 taona zany hoe tany amin'ny ray aman-dreny tany amin'ny dadabe ny sotra an'izany
ary ny akabetsahandreo olondreo miady an'ireo tandreo am'izao fotoana zao dia manodidididina 10 taona miakatra daholo na manafaniry satria na tsy andro zany izy ireo hoe eto ny tena tsy maintsy ho efa rany eo ihany koa ny tsy maintsy efa ranindreo zanandreo satria matetika ny zanaka ambanivohitra zanaka tatsa dia mandimby zay asa fambolena sy fiompiana ohatran'ny ray aman-drenireny ihany zany dia mba mieritreritra no avindreo zanandreo koa zany zareo kanefa dia mampalahelo moa zany dia zay ny zavatra misy ny fanontaniana mipetraka zany zao de hoe iza marina ny tena tompon'le tany de misokatra aminy am'izao fotoana zao ve sa le vahoaka fa raha ny fahitanany taratasy zay eo ampelantanan'ireo vahoaka reo zany de manamarina izay satria hatramin'ny fokotany hatramin'ny vahoaka zay nanajary hatramin'ny commune ary ny tena koa nahita ny dossier-n'ireo olondreo de afaka manapirofo zany fa reo olondreo ny tena nanajary an'le tany ary raha lalàna koa de izay mihitsy hoe zay nanajary an'ny tany zay indrindra no tokony tompon'ny tany zany zay lalàna velona tao amin'ny tany sy ny firenena manao fangatahana de manao fangatahana zareo ary zay mihitsy tao anatin'ny zareo nanao an'izay fangatahana zay no nakan'le certificat de situation juridique zany no nahitandry zareo hoe oy tova misokatra amin'ny anarana société ty tany rendraketra ty dia zay natonga an'izy reo taitra ihany efa nisy olana arak'le tantarainy zareo teo moa zany hoe teo aloha de zareo nieritreritra hoe no ny fijorondry zareo defa ravina zany le olana tao anatin'le hoe miembotra zany le olana kanefa tsy zay ny zavatra miseho am'izao fotoana zao ny zavatra azoko tenenina moa zany de hoe andeha zany ny fanadiadiana hoentiny anivony anteny miraim-pirenena zany reo atao hoe dossier andry zareo reo dia eotsika zany mahita azy hoe iza marina ny tena tompon'le tany fa raha ny tena aloha zany antony ijorony atao hoe commission io de tena hiady mihitsy ho an'ny vahoaka malagasy hoe ny vahoaka malagasy zany tokony isitraka an'ireny tany reny rehefa nanajary izy sy nikarakara an'ireny tany reny nandritra ny fotoana maro zany ny lalàna de natao mihitsy hiarovana an'izay vahoaka zay raha ohatra moa zany resantsika le izy de zay nana mainto molaly zay mihitsy fomba fiteny aby zany mana mainto milaly zany de hoe tena niaro ny asa teo am'le tany ary dia fantatry ny rehetra ny zany satria tena tatsany akamarony malagasy dia ny tany no tena niasany zany tatsahy zany ary fantatsika tsara raha vao miresaka n'le maky namehana itsika de misitana makaty alany era deputé Randrembolaina ianao mo zanaky ny faritry ny tsara zany ty avaradrano ary tena ny lalao teny am'ireny toerana nosy avaratra atsofinondry sabotsina mena kady kely sy ny sisy reny diso fantatrao le tanàna zany kanefa raha ny zava-misy dia lasa misy tompony tsikelikely am'reto génération vahiny zay zany miolana am'izao fotoana zao de lasatry ny hoe vahiny raina roa zany no solona malagasy amanalina zay hoe tena efa anatina crise ara-sosialy tsika am'izao fotoana zao de ho very asa indray lay vahoaka tatsa nefa araka ny nambaran'izy ireo teo de hoe anisa mamelona ny ety andreny vohatra amin'ny lafin'ny legioma reto tatsa reto de eo zany ny amin'ny hoe fantatry ny fitondram-panjakana ve zany ary fantatry ny mpanatanteraka indrindrandrindra ve izany hoe tena loza miantra satria ty zany tsy manambana na mitatao fa efa miatra anyvoaka ty satria efa vonina anoramble zany na fantofana ny karana eny antoerana amaraparanantsika alohan'ny hiderantsika aloha hevitra fa deputé Randrembolaina atanandrano io hitatsika tena adevitra pile efa impiry zay iny le pouvoir ny resaka lalàna iny zany eo anivon'ny ministère fa de verina foana lizy mbola mahazo fandresena foana lay karana zany tompona orinasa lehibe eto amintsika de very mivoaka nefa misy fasana misy maro be ny tany eny avaradrano eny tratran'izay adevitra rehetra izay angambany raha misy mbola afatrafatra zany sy fakahirezana menao an'le vahoaka zany de fa zava-dehibe zay alohan'ny hidirantsika aloha hevitra fa marina mihitsy zany na manafaniry alohan'ny amaraparantsika an'ity loha hevitra ty zany dia raha zavatra misy zany eny amin'ny avaradrano iny dia be dehibe reo fitarenan'ireo vahoaka reo zay mbola tsy araka moa mandray an'le izy fa manditsikelikely zany ny fotoana andraisana zareo zany am'izay atao hoe resaka problema nahaty tany eny amin'ny distrikana avaradrano eny ary tsara no alalana sahady na manafaniry satria raha vao nisy an'io resaka lany ely io de mivoaka atao daholo zany ny zavatra misy amin'iny fa hatraty ampakatra ty amin'ny koa iny moa zany lalana ty anosy avaratra ty zany midina makany mahazo an'iny vato seretraretra trany
soavy masoandro de efa atao hoe efa presque lasan'ireo vahin'ireo daholo zany namana fanitry fa mbola miandro fotoana ny daholo moa zavatra rehetrarehetra satria matetika le vahoaka rehefa tena tonga tokoa le fotoana zay vao mirongatra zany ry zareo fa ka zavatra misy zavatra fantatra rehefa nanaovana fanadihadiana moa zany de efa voapirofo zany fa iny lanieratra tianosy avakatra iny zany de efa presque efa lasan'ireo vahin'ireo daholo zany namana faniry ary zavatra tiako atongavana fotsiny de hoe raha tatsa marobe amanalina no atao hoe manajary an'iny toerana iny raha tena voatototra zany iny toerana iny hoaiza daholo reo vahoaka amanalikisa ireo zay mivelona am'izay hoe fambolena sy mifipina zay zany fanontaniana apetraka fotsiny zay namana faniry fa anjaran'izay tompona andraikitra mivantana zany no mieritreritra hoe hoaiza reo vahoaka malagasy reo zay atao hoe miaina ao anatin'zany fambolena zany ary zay nanisany ohatrany hoe nametra-panontaniana an'ireo le hoe olona tonga teto hoe mba tena iteny mivantana mihitsy hoe noho zay zavatra hoe ny antony tsy karakarana an'ireo barazy reny ntsony satria zany efa eritreretina zareo ny tsy ambolena ntsony ny toerana iny fa efa ho totofana efa tsy ho atao toerana fambolena ntsony sy ompiana ntsony de zay ve zany ny antony mahatonga any hoe tsisy ntsony zany fikarakarana an'le foto-davitra asa reny de zay no atao hoe fanontaniana apetraka fotsiny ary tonga ny apototsofony atao hoe zay tompona andraikitra zay tena tokony andrayan'ny andraikiny zany am'ireo atao hoe vahoaka sahirana sy vahoaka tena hoe miaina ao anatin'ny orooro raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao satria raha miala eo amin'io tany eo zareo de andeha hoaiza satria raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao namana faniry na ny tany etsy moa atao hoe tratran'izay atao hoe tratran-kere sy ny haitany zay de antsokana ka ty Antananarivo daholo hoe mbola fanontaniana mipetraka hoe nakaiza daholo izy ireny am'izao fotoana zao ho ampina an'izay ko ve ny aty atao Antananarivo sy ny manodidina indrindra ny eo amin'ny avakadrano hoaiza koa zany reo vahoaka reo zany rehefa kelikely ka tsara mba jerena ihany ny alohan'ny anaovana zavatra ohatran'ireny ary zay moa zany anisan'ny manahirana foana eto amin'ity firenentsika ity tsy mba misy mihitsy ohatrany hoe mba fanaovana fanadihadiana na mba firesahana am'ireo olona ireny raha tena hoe tsy maintsy ho alaina le tany dia tokony mba ho resahana ampahafantarana an'izy ireo tsara ny zavatra misy ny zavatra marina sy ny jerevana an'ireo olon'ireo manokana mba hahafahan'izy ireo zany mba manomana ny zavatra mety ho atrihan'ny fiainany ko atsoatsy satria raha zavatra tapitapoka ohatran'zany dia ohatrany hoe tsisy firarahina an'ireo vahoaka reo mihitsy zany raha zavatra ohatr'zao ny zavatra misy satria le vahoaka manajary sy mamboly hikarakarahan'le tany izy zany efa ampisokatra amin'ny anarana vahiny le tany zany dia tsy fantatra hoe ahoana ny tena zavatra misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena hoe ny olona tena mpikirakira ny atao hoe resaka fanana tany ve ny tena manao zavatra tsy mety sa ny aty amin'ny atao hoe kolikoly any amin'ny resaka hoe mpividy tany sy ny olona hoe tena mieritreritra haka an'ireny tany zay jarian'ny olona ireny zany raha ny zavatra izy sy ny eny teo de ny hoe tany andrefana tany tsy haiko analavory sa ohatra zany no nanaovana an'le acte de vente sy no hoe nisy tatao ketra zay naloto no aloha amin'io raha ny fahalalana anazy nefa dia aty amin'ny avaradrano district-ny avaradrano ary indrindra commune Sabotsinamena misy commune tia Sabotsinamena ary misy atao hoe fandoava ketra ihany koa eo amin'ny commune Sabotsinamena eo Ambohitraraba de inona zany mahatonga le zavatra tao any Analavory zany rehetrarehetra zany de mametra-panontaniana hoe misy zavatra tsy mazava ao misy zavatra mampiahy aho zany ao anatin'io zavatra io ka dia tena aloha amin'ny hoe tompona andraikitra mivantana dia hiady hoe jery marina inona marina ny zavatra marina inona marina ny zavatra misy satria raha ny zavatra misy namana faniry de tena reo vahoaka tonga mandondona ny tena de mampalahelo mamonjy any tena amin'ny 10 maraina de fomba vady isan'andro miona mitady iona amin'ny tena ary zany zavatra rehetrarehetra zany de anisany hoe tsy maintsy hijoroany tena hoe ahoana marina ny tena zavatra misy eo moa tsika zany mahita azy fa mbola andeha zay fanadihadiana zay namana faniry zay ny amany atao hoe ahafahantsika miady hevitra tamin'ity loha hevitra anankiray ity fa dia apetraka eo anivon'ny fitsarana moa zany zavatra iny apetraka ihany keo amin'ny resaka fanadihadiana zay ataon'ny député rehetrarehetra ao anatin'ny commission antitany io zany
de hitantsika eo zany notoy any ny voamera moa zany de midadasika be koa anatin'izay asa zay de mety ho voakasika zay asa zay ny anivon'ny fananatany eny anivon'ny resaka lafitany voakasika zany eny anivon'ny commune zay mety nisiny zay hoe fanaovana ny resaka varomata zany nivoketra maro be mihitsy ny voakasika tony ary de zay ny asan'ny voamera mikaroka ny marina mba ahafana zany mijery izay mety ho vahaolana zany dia omena fankahirezana reo solomavamboaka satria maro be de maro be ny ady tany raha ny eto Madagasikara izany tsy ny eto Antananarivo any fa tena manerana ny Madagasikara ary akoatra ny ady ny mpivady de ny ady tany tompoko no tena tsarainy maro be inynivon'ny fitsarana moa zany resantsika izany ny vahoaka ihany koa everitsika fa tsy hitarana tanamepaka reo solomavamboaka ny Madagasikara rehefa misy ny tranga tahakan'izany izy moa no dondominy eo ny solomavamboaka ihany nge satria ny solomavamboaka no tsy ao anatin'izay hoe mijery ary natava ny solomavamboaka fa natao ho tena hoe eny anivon'ny fiarahamonina eny satria rehefa tena mijery tsika indraindray minisitra sarotra mahazo minisitra na any birao na any antranony na any amin'ny toerana hafa isy azy dia voatery tsy maintsy mandondona ny solomavamboaka ka zay dia etsonana ny vahoaka ihany koa rehefa misy tranga samy hafa dia jerevo ny solomavamboaka atsika zany ny solomavamboaka tiako Madagasikara dia miasa any amin'ny vahoaka ary na inona zava-misy na omby ray aravery enivon'ny fiarahamonina de miazakazaka miantso député tahakan'izay tranga atao amin'ny commune Kadinandriana efa nisy an'izany maro be ny fitarainana fa zany moa de anaovantsika fotsiny hoe tsetsatsetsatsarotsy ny adevitra ivadika resaka politika tsika député Géry Randriamolaina tamin'ny faran'ny herinandro teo zany dia nivoaka tao anatin'izay filazany zava-misy eto anivon'ny firenena zay nivondro mpanohatra anankiray dia nivondrona panorama izany nivondrona panorama moa zany dia nitsangana mbolana maromaro izay ary teny amin'ny hôtel Panorama teny Andrainarivo no nitsangana nyreto antoko politika nitambatra tao anatin'izany teo amin'ny 30 mahery izy tamin'izany fotoanan'izany tao anatin'ity vondrona Panorama ity de nisy nietsika Panorama voalohany sy Panorama faharoa zay tenenan'izy ireo ny zava-misy teto anivon'ny firenena tamin'izany moa dia nafana lay fifidianana antenimeran-doolona zany zay natao andretrezana ty fitondrany ty nanao azy ka dia nisy ny vondron'ireo olom-boafidy tao anatin'izany dia ny solomavamboaka zany sy ny loolona de nisy ihany koa ny vondron'ny olom-boafidy be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ary de nisy reo vondrona to politika ny vondrona reo ankolafy telo reo no nanamafy ny Panorama tamin'izany fotoanan'izany am'izao moa zany de efa tsy misy zany zay olom-boafidy député sy loolona zay satria de efa rava moa zany ny antenimeran-doolona teo aloha fa hafany am'izao fotoana izao ny olom-boafidy ihany koa dia mosy tena miasa tsara fa ny ao amin'ny lafin'ny vondron'ny mpanao politika no nietsika ao anatin'izay vondrona Panorama zay zany tamin'ny sabotsy lasa teo de tena nitondra fanakanana mahivaivay mihitsy ny amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ny hosongadinitsika angamba de ny tenin'ny président Marc Ravalomanana manana hoe tena tsy ao mihitsy lay fahaiza mitantan'ilay mpitondra fanjakana ary tena tsisy azo raisina le zavatra ataon'le fitondrana am'izao fotoana zao satria dia mamotika ary mameriasina an'le vahoaka malagasy izany ary tsy mametraka an'izay hoe traitement égalitaire ho an'ny tombontsoa makany amin'ny vahoaka iray manontolo izay mihitsiny ary dia miopapana ny fahantrana sy ny kolikoly am'izao fotoana izao ngiaronao ratsiraka moa zany de niteny mihitsy ny hoe tsy mbola nahita fitondrana pandainga sy tranondainga ohatrany ty nandritry ny 90 taona ary de niteny mihitsy izy moa aza miteny izany tsony ianareo fa sady mameriasina an'le mpitondra teo aloha efa nodimandy sy manao tsinitsinina le mpitondra zay teo aloha zay mbola velona am'izao fotoana zao raha le fomba fiteny tao anatin'ny 90 taona satria ohatrany hoe tsisy nininona vitany teo aloha nefa rehefa tena jerevana lizy le fitondrana mihitsy tsy mavita de tena nteneniny député Ronald Ratsiraka mihitsy ny am'le tranondainga lay fitondrana am'izao fotoana zao raha matoely ana bezaza de mazava ny azy ny amin'ny hoe io resaka Rothschild zay nalaina ho mpanolotsaina manokany ny fitondrana malagasy io dia
anisan'ny mametraka an'izay tena fiandriana-pirenena sy hoe tsy fahatokisana ny resaka mpandraraha sy ny manam-pahaizana malagasy zany ary efa filavondefina zany ao anatin'le tsy fahavitana mampandroso ny firenena zany ka nisy moa fandraisan-tanana de teo président Marc Ravalomanana sy ny député Ronan Ratsiraka teo ihany koa ny président Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Amady moa zany fantatsika zay sénateur teo aloha filohan'ny kafy ny baolina kitra raha ny sary zany hita teny amin'ny Carleton Anosy araka zao hitantsika izao. Inona ny azo ambara député Jery amin'ny lafiny ara-politika sy ilay lecture tsotra zany manoloana ny hoe miteny daholo ny rehetra amin'izao fotoana izao amin'ny tsy fahombiazana ity fitondram-panjakana ity. Ya raha ny zavatra misy ny namana faridy dia manam-pirofo an'izany zavatra iainan'ny vahoaka malagasy ary député namana Roland Ratsiraka dia fahitany an'izay zavatra misy zay koa mahatonga azy tonga de samy tena satria tsy de hoe andeha hifanaratsy na hifanakihana fa zavatra misy tsy maintsy ho tantaraina ka tsy omena tsiny satria fahitany ny zavatra misy rehetrarehetra no mahatonga anazy mamoaka an'izay fitenenana zay ary raha ny zavatra hita amin'izao fotoana zao araka lefa zavatra iainan'ny vahoaka sy iainan'ny atao hoe mpanao politika mihitsy de manam-pirofo fa tsy misy zavatra tena hoe zavatra noresahana ka tanteraka satria zavatra hafa noresahana zavatra hafa no hita hoe vita zany amin'ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana zany ary raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia tsara be ny atao hoe ny sinne zavatra ireny teny amin'ny Carleton satria anam-pirofona mihitsy zany ny olona mpanao politika sy ny atao hoe mpitondra amin'izao fotoana zao hoe ny zavatra ny rehefa tena mijoro amin'ny fahamarinana ianao ary atao hoe mifampiresaka amin'izay mety hoe tsy fitezana sy tsy fahombiazana dia afaka mamevaolana anao ny olona ary afaka ihany koa hoe mamahany problème zay nisy teo aloha teo raha ny tantara fotsy zao dia anisany hoe tsy mifakaza hony Andriamatoa honorable Roland Ratsiraka sy président Marc Ravalomanana tamin'ny fotoan'andro de hoe nogadrain'ny président Ravalomanana izy kanefa rehefa nandeha le débat sy ny fanazavana rehetrarehetra de nazava daholo ny zavatra nisy rehetrarehetra sy hoe inona ny antony zay nanana tonga nisy in'izay fanagadrana zay dia nazava ho azy zany fa ay zany misy lalàna koa eto amin'ity firenena ity ary ndraindray fanarahana an'le lalàna io zany no hoe natonga mety nisy in'izay fanagadrana zay zany hoe tsy diratsika lalina be zay resaka zay fa ny zavatra izy sy azo raisina dia ny fandraitana na ro famela zany reo mpanao politika zay nieritreretina hoe niady sy mifaniditsika zany teto amin'ny tany sy ny firenena ary zay zavatra rehetrarehetra zay namana faniry no atao hoe anisany hoe aiza ho aiza mifandraisana andraikitry ny atao hoe reny androm-panjakana zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena ireny satria raha ny atao hoe fampihavanana eto amintsika de misy ny atao hoe CFM ihany koa zany fampihavanana malagasy dia aiza ho aiza zany ny fandraisan'izy ireny andraikitra koa amin'izao fotoana zao amin'izay fampihavanana malagasy satria io koa anisan'ny anankiray mampisy olana eto amin'ny firenena satria misy androm-panjakana efa joro araka ny lalàna aiza ho aiza zany ny fiasan'ny zareo reny zany amin'izao fotoana zao fanontaniana apetraka fotsiny zay fa raha ohatra ka samy mandaina ndraiky ny ataontsika hoe olom-pirenena sy androm-panjakana misy eto amin'ny tany sy ny firenena reny dia mino fa tsy hisy mihitsy ny olana eto amin'ity firenentsika ity ary indrindra eto anivony tony atao hoe atao hoe chenier raha zay ny azo ilazana anazy hoe ny olona mpikirakira sy manomana ny fifidianana zay mbola natonga resa be teto amin'ny tany sy ny firenena ihany koa zany izy io ny antony de hoe ny olona apetraka amin'izy ireny de olona kitrano an-trano zany hoe reo androm-panjakana sy atao hoe fijoroana androm-panjakana reo de ny olona manakaikikaiky amin'ny mpitondra olona fianafianakaviana olona voafehiny rehefa tonga amin'ny fotoana zay ilanandro zareo zay foana zany ny zavatra iainana eto amin'ity firenena ity fa raha tena hoe mandeha ny fifidianana de zay olona voafidy marina no lany mandeha ihany koa fametrahan'olona de zay tena olona afaka tena hoe anao an'le asa sy mahavoafehy an'le asa zay ataony amin'ireny androm-panjakana ireny no apetraka tsy misy mihitsy ny olona eto amin'ny tany sy ny firenena ka izay no antony hoe anisan'ny hoe nafinaritra be tamin'ny atao hoe fisinyny resaka nandeha ary ny olona rehetrarehetra moa de tena anisan'ny nakasitraka ny zavatra nisy teny amin'ny Carleton iny ny namana faniry satria olona tsy nieritreretina mihitsy hoe olona ifandray-tanana sy ifamela no ny famela ohatran'ireny midika an'izay zavatra zany de hoe matsapa tena ny olom-pirenena tsirairay
fa tena hoe latsaka ny anaty lavaka le firenena dia mifanometanana mifanolo-tanana andoatsika irahina andoatsika hiavana anavitra nyity firenentsika ity zay anisany efa tena hoe mampalahelo raha ny zavatra misy namana fanirika zany rehetrarehetra zany zany modely ho an'ny rehetrarehetra hoe rehefa mba tsy hita hoe tsisy tsolo le fitondrana na hoe mamakany amin'ny lalana diso za tsy manao hoe mialahy fa mba mety ahitsina mba tokony manaiky fanitsina zany ary zay nge anisany anankiray namana faniry anisany hoe adevitsika eto amin'ity miara-manonja ity dia misy mieno any izy ity fa ny olana fotsiny de ohatrany hoe torohevitra avy aty amin'ny atoko-panohatra na avy aty amin'ny fanoerana de sarotra manatanteraka an'le izy na de asoan'le firenena ary zay ambopo kely zay any tokony ho avelona mpitondra fanjakana fa zay masoa amin'ny vahoaka sy firenena ny tokony jerevana niny ary marantsika depute Jerry efa mazavazava zay fanazavana ny entinao zay ny amin'ny hoe mba meteza ahitsy amin'ny raharaha satria rehefa mijery an'izao zava misy zao dia mampatahotra ihany mampatahotra ihany ary zay ny tenentsika mandrakariva hoe pratika sy maniera tsy vaovao ny zava misy amin'izao fotoana zao fa efa nilalova ny rehetra io ary efa nakany rehetra lesona ka rehefa raha mbola mieritreritra le fitomatsangana eo mafy be de ho sahirana eo ny any Libia raha mo na inona nanapotehana ny Kadhafi ny zanaka Kadhafi amin'izao fotoana zao no miprésente ny candidaturany zay zanaka lafaharoan'ny Kadhafi Saif el Islam no mandeha amin'izao fotoana zao ary fort possible mihitsy ho lany filoham-pirenena any Kadhafi de zay ny napetrany za tsy hamono an'izay namadika ndraiko fa hitondra fampihavanana zay zava-dehibe zay ary ity concept fampihavanana ity tsy hoe fampihavanana amin'ny endriky nen'ny afrikanina tatsimo nitondrako tsika an'ity fa tena concept ala malagasy hoy ny fitenenantsika zay satria manana ny sotoavina sy ny fihavanantsika dia efa nakalesona sy mitondra an'izany evdv zany président Ravalomanana ary manao mihitsy ny amin'ny hoe izao ny zava-misy satria ny zavatra ngeza be tamin'iny depute Jerry de le hoe fifandraisan-tanana fifanazavana aloha de avy eo mifandray tanana mazava ny fo mazava ny saina ary reny naturel reny zavatra tsy nila décret reny zavatra tsy nitadiavina hoe aiza novanaovana fampiambonina na nitsona ny FFMSS fa contexte no nahatonga an'ireny ary naturel reny de vorainy olona le izy hoe tena ilaina tokoa zany ny fiombonina lehibe tahaka reny depute Jerry maranantsika azy raha zay indrindra le izy zavatra ohatry zany tena reny ny ilain'ny vahoaka malagasy ny mpanao politika izany hoe anatina adihevitra sy anatina débat ohatry zay zany de efa ahitana maromarotry iraisana ahitana fifamelana ary ahitana ihany koa ny atao hoe ahoana ny fomba anavotana an'le firenena zany satria arak'le teneniko teo mbola averiko hoe ny fahitany olo-pirenena rehetrarehetra io tsy hoe mpanao politika fotsiny fa ny olo-pirenena rehetrarehetra de mahita hoe lasany amin'ny tsizy ny lalana lehan'ny fitondrana hitondrana an'le firenentsika ny fahitana an'izay zavatra zay fotsiny dia atao hoe mampihetsika ny ambopoan'ny tsirairay hoe na tsy mpiavana tsika isanao na mpifahavalo ary tsika isanao andao tsika hifandray tanana satria samy malagasy samy olo-pirenena dia zavatra ohatran'izany no tokony ho jereva mpitondra fanjakana zany hoe ahoana no afahana manavitra ty firenentsika ity tsy misy afa-tsy ny firaisan-kina vahoaka malagasy tsy misy afa-tsy ny hoe fifandraisan-tanany olo-pirenena rehetrarehetra indrindraindrindra itsika mpanao politika zany rehetrarehetra zany no andrasan'ny vahoaka malagasy fa raha fa tsy mipetraka zay hoe atao hoe fifampiresahana sy atao hoe isina débat ohatran'ireny de sarotra ny anavotana an'ity firenena ity inona ny antony de mazava be hitondra le firenena tianao hitondrana anazy ianao nefa hitan'ny mpanohatra ihany ko fa mandeha ny amin'ny lalana diso de tsy maintsy hijoro foana ireo mpanohatra ireo anakihana sy teny hoe tsy mety ny zavatra ataon'le firenena nefa le fanakanana ohatran'izay anisan'ny anakay sakana ihany ko afahana mampandroso an'le firenena satria be dehibe mety hevitra be dehibe mety atao hoe zavatra mety anampina ny mpitondrany mba ahafahana zany manavitra le firenena kanefa zay zavatra hoe tsy fafakazahoan'ny roa tota zay na ny telo tota na ny efatra tota no anisan'ny anankiray hoe
misy mandringa zany a le fitondrana an'le firenena na manafaniry. Ary misaotra député Jery Manantenany mbola ifakahitanao indray a amin'ny fotoana zay iavitsika eto amin'ity fandarana ity zany a rehefa alatsinainy moa amin'ny akapobeany zany a nisy olombamboaka Jery Randriambolaina no tafaradalana amintsika dia manao a zay kopakopa-tanana ho avoakoana Avaratrano sy Madagasikara manontolo zay. Ya dia manatitra ny mandra-peona sy mandra-pitafa indray amin'ny vahoaka zay nieny zao fandarana zao a de samy tompoko tahin'Andriamanitra. Makasitraka nisy olombamboaka ny Madagasikara tetsy Avaratranotsika Jery Randriambolaina zany niaradana tamintsika teo ary dia indraindray nisy olombavamboaka na Tsimondrantsika Alain Ratsimbazafy de manana minitra maromaro ny tenako sy député Alain Ratsimbazafy amin'ity tapany mamaraparana ny ady hevitra ity satria nandray vahintsika teo de niverina tato an-trano tamin'ny vahiny tompotrano de mbola vahiny tompotrano fahatelo indray miaraka amintsika zany dia nisy olombamboaka Alain Ratsimbazafy tena ifantoka tanteraka amin'ny ady hevitra ny fampevana pirenena no ady hevitra zay ifanaovanay sy député Alain Ratsimbazafy amin'ity tapany faran'ity zany mahatsiaro ho zava-dehibe mihitsy ny amin'ny hoe vokatra azo tamin'iny sary mampiseho an'izay hoe finiavana zay naseho ao anatin'ny fampihavana zay. Ny olana manko député Alain Ratsimbazafy sady miarabanao ihany de mandray eny an-dalana eny tsika zany de hoe tsy fahafantaran'le mpitondro iray, tsy fahafantaran'le mpanohana an'le fitondrana faharoa ary tsy fahafantaran'lay mpanarakefa an'ilay fitondrana ny endrika zany hoe fampihavana pirenena zany satria moa tsy niomana sy tsy manay politika fa manao politika le miaradia amin'le fitondrana dia very eo anaty adevitra, very eo anaty tantara izy na te andiso ny tantara nefa ny tantara tsy azo vaina zany ny tena zava-misy ary ny tantara ihany koa dia atao akana ny lesona mba handrindrana no avy de rehefa maheno ny zavatra resahan'le fitondram-panjakana sy le mpanohana anazy zany mikasika ny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy iny de aretiko be mihitsy ny mivoaka avy amin'izy ireo nefa de raha misy ny mpiantso am'izay hoe tena mametraka malagasy anankiray sisy zay de anisan'ny tony mpitondra tony tamin'izany fotoana andrany 2024 kanefa moa rehefa midiery an'le fomba fiasan'le fitondram-panjakana de ohatrany jigakitsika député Alain Ratsimbazafy ka inona moa satria efa bizatra hoe inona moa zay 6% mpanambany olona manko le fitondram-panjakana imbécile reo vendrany reo dondrony reo zany nge fanambaniny de raha ohatra zany misy amina fietsika amina endrika fihavan'ny ohatran'zany fampihavany ohatran'zany de tsy mandray an'zany ho sérieux izy na tena mandray an'zany ho zava-dehibe satria lay zavatra tena ao anatin'ny lohany de lendrika fanambanina lendrika fanaovana tsinitsinina ary tsy gagitsika ro ohatra ka mahazo vanany hoe lasa nkarana ny tany ary lasa ny sonoa ny tany ary lasa ny sonoa ny fandrarana ary sy ny sisa lasa ny roadside ny tena hoe fanolotsaina raha teknika sy ny sisa mitady an'izao appel candidature olona polisy tsotra tany ivelany tany no mitazona ny diplomatie malagasy sy ny sisa satria tsy tsapany mahazava-dehibe an'ilay malagasy eto amin'le tanàna sy lay fotom-pisainana malagasy le sotoavina malagasy tsy aina n'le izy fa hafa ny anazy efa monde hafa tsy hoe monde européenne na parisienne na salam zany fa mety monde hafa mihitsy n'le fitondram-panjakana de tsy gaga zany ianao raha misy an'zany hoe lalàna na resaka violence basé amina genre zany na VBG adevitra mandeha be tsy gaga zany ianao raha mahita lalàna hafahafa zay mandeha ny anivon'ny assemblée nationale tsy gaga ianao raha maheno sy mahita hoe rayanina sy rayanina ho nohatran'izao ao anatin'le fitondram-panjakana de tsy gaga ianao am'zany satria ny azy kolotsaina ivela amin'ny kolotsaina mamalagasy mihitsy no fondé ao anatin'le le fiainana am'izao fotoana izao sady tsy mondialisation tsy globalisation fa tena monde hafa mihitsy de rehefa mahita zany tsika de ozytsika hoe mila mitazona tsara lay fisainana mamalagasy tsika satria raha voavery eo am-pialatanantsika zany akoatra ny tanindrazana de tsisy afaka hiary ty tanindrazantsika ity fampidirana zany député Alain Ratsimbazafy miaraba tompoko miarabanao namana faniry ary miaraba ny voaka malagasy zay manaraka ny fandarana miara-manonja zava-dehibe de zava-dehibe tokoa ny atao hoe fanamariana nentina atao namana faniry satria dia
anisan'ny firenena anankiray ny firenena malagasy a ny avaka amin'ny firenena manerana n'izao tontolo zao amin'izay le hoe fametrahana ny sotoavina de tsy inona fa ny fihavanana zay ankehitriny nefa dia tsapatsika sy irahantsika mahita ny fahaverezakasany zany fihavanana eo amin'ny samy malagasy zany anisan'ny nataitra ny mpitondra ozy ianao teo a ny fahitanan'ireny fietsika sy fifamelana teo amin'ireo tompon'andraikitra ara-politika teto amintsika ny filo ravalimanana sy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka reny a satria zavatra tsy noeritreretiny ary tsy manana mpiniavana ho any amin'izay lafiny hoe fampihavanana izay izy ny tiako mariana ihany koa etỳ ampiandohana dia fantatsika tsara ny angany zany hoe tokony hijerena ny lafiny fampihavanana eto Madagasikara raha tsarotsika dia nisy ny antsona hoe feuille de route nianga avy amin'ireny olana tamin'ny fanonganam-panjakana teto amin'ny tany sy ny fireneny reny no nametrahana ny feuille de route na ny accord politika zay niarahan'ireo mpisehatra ara-politika rehetra tany amin'izany taona 7 tany reny tao anatin'izay dia napetraka ny rafitra CFM na ny komity ny fampihavanam-pirenena otsika zay antoka indrindraindrindra amin'izay lafiny hoe fametrahana ny fampihavanana n'ireo mpifanandrana ara-politika tamin'ny fotoan'andro ary anisan'ny andraikitra lehibe na kinona tamin'izany CFM zany a ny fiandraiketana ihany koa ny hoe fanonerana an'ireo famotehana isan-karazany fandrobana nisy teto amin'ny tany sy ny firenena amin'ireny orinasa tsy miankina reny a satria de fantatsika akoatran'ny orinasany zany filomarika ravalimanana zany a zay nompotehana manerana nosy dia anisan'ny potika ihany koa ry ny fandrarana zany a tetsy amin'ny faritra be oririka sy ny manodidina iny ary nahitana faty olona ihany koa tamin'ny fandorana an'izany toerana zany tetsy analakely a tamin'ny fotoan'andro zay hitatsika amin'izany ny ratrapo sy ny atao hoe alahelo ny ireo vahoaka zany a zay nizaka n'izany fandrobana zany anisan'ny andraikitra napetraka tamin'ny CFM zany ary za moa hoe de mametraka ny fanontaniana amin'izy ireo ary angaviana mihitsy izy ireo mba hanao nitatitra ny zavatra ny tantanany an'izany institution anankiray zany nandritra n'izay taona maromaro zay satria raha ny fantatra amin'izao fotoana zao a de eo andalan'ny fotoam-pamaranana an'izay fitantanana ny CFM zay a ireo tompony andraikitra ireo aiza ny fampihavanana nisy teto Madagasikara tena nyrosy tamin'izany vetsika aiza ny fanonerana ireo niarambona tamin'izany fotoana zany satria dia betsaka ireo mpandraraha zay tena potika tanteraka zany fandrarana nataony zany taorina nyreny fandrobana tamin'ny taona 7 reny ankehitriny tsika dia samy mahatsapa fa ilaina ary tena irariana ny siny zany fampihavanana zany eto amin'ny tany sy ny firenena satria hitatsika ny fikatsony raraha amindrindrany milafiny fampandrosoana ary ekonomika sy ara-tsosialy eto Madagasikara zay tsy mifanometanana intsony ny olona amin'izay lafiny fampandrosoana zay satria hitataratra izay tsy faiza mitondra sy fanaovana ambany zavatra an'izay hoe lafi ny fampihavanana zay tadio tsara fa tsy afaka ny andrositsika raha isika samy vahoaka malagasy ara mifampiolon'olona ary indrindrindrindra manao an'izay hoe tsindry falavo zay a eto amin'ny tany sy ny firenena ka zava-dehibe reny ho ia reny zavatra nitranga teny amin'ny Carleton tamin'ny asabotsy lasa teo leny modely ary fitaratra ho an'ny rehetrarehetra ilaina ny fifamezan-tanana ary mpitondra ankehitriny raha navitra nyity fireneny ity tsika ary izay fametrahana an'izay sotoavana mahamalagasy zay fihavanana zay de anisany miantoka lehibe ao anatin' zany hoe fiarahan'ny rehetra mandray an-tanana no avy Madagasikara ka anaovana antsoavo amin'izao fotoana zao a ny mbola hitodian'ny fanjakana ary ny fotoana fo izay everina hitantanany CFM an'izany hoe androm-panjakana zany a dia tokony
iroso ao anatin'izay hoe endrika fampihavanan'izay zareo a ahafahana miantso ro hery velona rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena mba hifantoka ao anatiny hoe firenena imbonany tya ary tanyrazana imbonany tya ary farany de ny hoe tsy avelatsika ikorosy fahanasala am'izao Madagasikara fandehtsika ifanometanana anontotra an'ity firenetsika ety iverina kely ara-tantara deputé raha tsy mazafy zany a ao anatin'izay atevitra resantsika amin'ny rahalahy zay satria tsika moa mitony fandarantsika etony zany de miezaka mampafantatra ny vahoaka ary miezaka mampafantatra sy anko sy mampanitsy anko ho an'ilay fitondram-panjakana sy mipanoana azy satria io aloha zany de fafantatry ny rehetra hoe tsy sady tsy niomany hitondra fanjakana no tsy hain'le mpitondra fanjakana sy mipiaradia am'le tena fanaovana politika zany ny am'le hoe tsisy fifakalana hoa politika ny tsy fangorona-karena politika ny tena hoe tsy fanaovana tsindrio falavo tsy politika ny hoe fanapotehana olona tsoatran'izay le fomba fanaovana politika zany satria rehefa mijery any zavatra atao amin'ny fanjakana zany a sy mipiaradia am indrindrandrindra satria misy tena misekoseko mihitsy a misy tena manao tena miedinedana mihitsy araka le fomba fiteny tena oeraoera tena zay mihitsy le ataon'le mpanaradia le fitondram-panjakana de etrany tsy mieritrehitra izy hoe efa betsaka neny no efa nakalisona tamin'izany tranganjavatra zany ka fandalovana fotsiny ihany le fa efa mpanjakana sy lay andraikitra fa rehefa aveo miala amin'iny toerana iny dia sasahirana ihany rehefa aveo a de zay ny antony mahatonga any rehetra hoe tena hilaina le concepta na fampiavana pirenena izy ty zany a raha tsitsika mariana am'izay manko deputé alaindra tsy mazavy de ny hoe tsy misy mafy ny zavatra efa nitranga teo aloha fa nahaizany rehetra nakalesony zany ohatra raha isitsika zany ny zavatra nitranga tamin'ny 91 de hoe mafy be ny adin'ny MMSM zay mpanohana amin'ny président Ratsiraka tamin'ny fotoanandro sy ny Hervelona Rasalama tena mafy zany ary teto Antananarivo de nisy mpanohana amin'ny président Didier Ratsiraka ary tany afaritany anko de misy mpanohana amin'ny président Didier Ratsiraka fa reo no nivadika tatiorina rehefa nandeha le crise politique 90 91 92 ho fédéraliste zany hoe nanaraka le foto-kevitra fédéralisme zany fa nisy anko le Hervelona Rasalama zay tena miparitaka tany mifaritra ny rehetrarehetra tany akoatra ny teto Antananarivo de nisy ny naratra nisy ny nodimandry nisy ny gatra tao anatin' zany raha izany iny zany tena azo lazainy hoe crise politique tena crise politique iny zany vokatry ny hoe hetsika andalambe iny tamin'ny 90 91 zay nresantsika iny fa zao nandalovan'iny adevitra iny daholo ny tetsy amin'ny 13 mai nandalovan'iny adevitra iny daholo ny 91 teny amin'ny 10 nandalovan'iny adevitra iny daholo ny zavatra nitranga tetsy amin'ny kanja ny tafo Mahamasina tamin'ny fédéraliste sy ny Hervelona nifandona tamin'izany fotoana nandalovan'iny adevitra iny daholo ny tany Arasara tany Dego nandalovan'iny daholo na tany Tomasina na tany Mahajanga na tany Fianaratsoa de betsaka no victime fa zao samy natsapa ny rehetra hoe rehefa misy fifandonana ohatr'izany tena samy mahay makalesiny hoe tsy mety ty de tsy maintsy nisy nitsangana teo de rehefa nisy nitsangana teo de nyroso tany am'le convention de Mahambo ny andany sy ny ankilana tao anatin'izany andre matoy any Ramarsona taty anivon'ny Hervelona Rasalama nanana département izy politique mifandimby tao daholo ny départementa politika ny topola Richard Andriamanjato tao anatin'izany Ralson Roger tao anatin'izany Alain Ramarsona tao anatin'izany Andretsy Avonel tarika an'izany départementa resantsika zany fa zao rehefa nandeha le convention de Mahambo de samy mifandray tanana rehefa aveo ny fédéraliste sy ny Hervelona Rasalama misy Hervelona Madagasikara manko ny MFM iny fa ataotsika tonga de Hervelona Rasalama nisy satria teo zany no tena franc ngeza be anankiroa mifandona tamin'izany fotoana zany Mahambo zany aiza misy an'izany lalana RN5 zany makany Fenerivestiny de tao ny Papa Tabera zay fa tao anatin'ny fiainany fihavanana tamin'izany zay tao anatin'ny CNEF tamin'ny fotoanandro tao Sikona tao Zokobe Sikona ry Zokobe le casseur maro be no ny adevitra tamin'ny Hervelona taty amin'ny apita tety nitaritiny nga Alain Ramarsona sy ny maro tamin'izany fotoanandro zany de hoe zao ny zava-misy teto de ndao ara fa tena tsy mety 80 12 tany zany raha zany rehefa avy nandala an'le semesy sonerana
rehefa avy nandalo an'le resaka forum matato asoanerana sisisy de io zany rehetra non tsy mety e ndo iavantsika fa sy mba le firenena de nanomboka nanana aky tsara le fomba fanaovana politika zany hoe ndaso mba tsy ho victime mba tsy ho potika le firenena fa ninina zavatra ndrana avilao any zany de isaika zay endriny zay ary nampiaina ny fomba fanaovana politika teto nanandalo ny SFFF teo Ambojatovo zay nisan'le Germain Rakotondray ny tompokla ry Velona Ramanatsoa ry Blandaina Zafimanjato ry Charles Ranavela tam'izany fotoanandro zany sy ny mpanohana marobe indrindra José Kely na José André Nelson zany nanandeha le karazana groupe parlementaire le hoe géométrie variable amin'ny fitenin'ny pasteur Andriamanjato azy de zao tsy nanakana mihitsiny zany hoe ao anivon'ny antenimera amin'ny fomba fanaovana politika ary ndao de zao tandrematsika ny tsisiny ny ady atrano ndao ampiasaina ny zo ahafahany vaoka maneho hevitra fa zao samy mitazona ny tsisiny zay fifampitehana zay de mba nisy aky voaray zany rehetrarehetra zany 2002 crise post-électorale afatatsika tsara tsy mitovy an'ilay crise taty amin'ny 91 député Alain Ratsimbazafa fa crise post-électorale iny taorina ny fifidianana vokatry ny fifidianana iny fa mafy koa iny fa zao rehefa mandeha otrindreny le situation de tsy maintsy misoazira camp satria misy candidat roa samy hafa eo ndray candidat Deratsiraka ndray candidat Marc Ravalomanana de lôzika nadevitra misy camp anankiroa eo fa na inona zavatra nitranga tam'izany de zao zavatra tadiditsika tsara nalaminy tantara taty aorina ny fifandraisan'ny voalohany indrindra aloha président Marc Ravalomanana sy président Deratsiraka nalaminy tantara taty aorina zany ary samy nahay nakalesona ny rehetra hoe zao iny zavatra mitranga iny satria samy nyhevitra ho nanana ny fahamarina na ny andaniny na ny ankilany zany de nisy nandray teny andalana teny zay concept ny fampihavanana zay de nijoro ny sertresa-pirenena zay afany azy fandaminana ara-politika fa le foitikevitra le fampihavanana mihitsy no nijorony ny teo anivon'ny FFKM de afaka nampiombona ny rehetra zany mafy be nge fifandonina amin'ny président Ravalomanana président Didier Ratsiraka sy président Zafy député Alain Ratsimbazafa efa zao ny fandraitana amin'ny président Ravalomanana président Didier Ratsiraka sy président Zafy niara niasa reo anankiroa reo taty amin'ny 80 taty amin'ny 2000 taty satria fatatsika tsara le fasafasin'ny président Ratsiraka sy président Zafy ohatra masika be fasafasy iny fandarina imaso tam'izany mivatana tam'izay fotoanandro zay fa nalaminy tantara zany rehetrarehetra zany mba nigenena mafy be le fifandoman'ny président Ravalomanana sy président Zafy satria anisany tonga teny amin'ny 13 mai ohatra tamin'ny tantara président Zafy miaraka tamin'ny Daniel Rajakopa tam'izany fotoanandro zany Patrick Radzonar nandamina ny crise ny 2002 hoe zao ny zava-misy fa ny lamina sy ny raviny zany hoe ndao ary hibanjana ny firenentsika de tafaraka tao anatin'ilay 3 mouvance président Ravalomanana président Deratsiraka président Zafy Albert zava-nisy zany efa mba nisy zavatra aky teto ary nyteneny député Alain Ratsimbazafa teo hoe ahoana ny nahazona nyiny hoe ndao ampidirina ao anaty feuille de route ary niinserena niaraka tamin'le constitution lay resaka filakevitry ny fampihavanana malagasy satria zava-dehibe zany de le fampihavanana zay manko ny lesoka député Alain Ratsimbazafa tsy hainy le mpitondra am'izao fotoana zao le dimension satria ngeza be le izy le velarana adevitra zany misy dimension politique ao misy dimension économique ao misy dimension sociale ao misy dimension culturelle ao misy dimension culturelle ao maro be ny ao anatin'izany de raha miresaka dimension politique tsika de misy ny vérité misy ny pardon misy ny réparation iny zany initatsika iny anisany singa ao anatin'izany dimension resan'izany iny tamin'ny sabotsy iny io tsy voatery hoe miantso ny FFKM io tsy voatery ho décrété na hoe ndeo anao fampihavanana fa io sotoaviny io fahalala-tsainy io ny olombelona tsirairay avy de anisan'ny sombiny eo anatin'izay vérité pardon zay zany fampiresaka mifanazava député Ratsiraka sy président Ravalomanana zay tadio 2002 tam'ireny fotoanandro reny be ny tanàna Roland Ratsiraka no tantanana Tomasina rehefa resy tosika ny taty amin'ny KMDR de ozy député Roland Ratsiraka zay be ny tanàna Tomasina tam'izany atsangano ny saina fotsy aloary ty andram-bary tandrovy mandrakariva ny firenena milavilefonytsika
zany satria io rapport de force ka anisany tranga anisy zany fa zao na inona zavatra mitranga rehefa mifampiresaka imasomaso zay le tiako tenena teo hoe zavatra naturel iny ao anatina contexte de mifampiresaka imasomaso de mandeha le pardon eny ary adino iny zavatra efa lasy zany fa minomboko zao mibanjana ho an'ny firenentsika ary io tsy hoe député Roland Ratsiraka ihany teo zay hitatsika amin'ny sary député Alain tsy mazavy fa nara matoy Eliana Bezaza mba anisany mba nanana fomba fijeriny ihany koa zany antokon'izany tamin'ny fotoan'andro teo na Andriamatoa Rachid sy Andriamatoa Ahmad zay izy mo les anciens leaders fanilo tamin'ny fotoan'andro zany fantatsika amin'ny position leader fanilo zany tamin'ny fotoan'andro zay nanoloana amin'ny président Ravalomanana ohatra satria nanana amin'ny filohany izy zay nanohitra fa zao ny fandray tanana tamin'ny président Marc Ravalomanana président Ahmad sénateur Ahmad hitatsika ihany koa Paraine Auguste teo izy moa Paraine Auguste lay solombavambahoaka tamin'ny 2002 zay rehefa ny choisir nandeha nanaraka amin'ny président Ratsiraka tany Tomasina ny filohan'ny anteny mera-pirenena tamin'izany fotoanany zany Andriamatoa Anzy Andrenarsoa dia Paraine Auguste napetraka ny solombavambahoaka ho filohan'ny anteny mera-pirenena tatary zany teo daholo zany nisy fiombonana lehibe teo Andriamatoa Yarnavy Samuel izy mo anisany nanohatra amin'ny président Marc Ravalomanana ary anisany nidana kanja tamin'ny 2005 teny amin'ny 13 mai niaraka tamin'ny Robert Razaka niaraka tamin'ny Faharo niaraka tamin'ny président Zafy Albert ary anisany le nenjehana teny amin'ny 13 mai fa zao ny zavatra ngeza be ny gaineny zany fiaonana rehetrarehetra zany de samy teny eny efa zay tokoa le izy zay zany le hoe concept ala malagasy misy vérité ao misy pardon fa zao le fotom-pisainan'le sotoavana no miresaka amin'izany de io le tsy hain'le fitondrana sy le mpanohana an'le fitondrana am'izao fotoana zao député Alain tsy mazavy zay zavatra zay satria tsy fatany koa le dimension anatin'le izy mbola sombony io zany raha dimension politique zay resan'zay fa mbola tsy mandeha any amina resaka fampihavana antsika hoe fa manino tsika tsy mbola tena nation fa pays am'izao fotoana zao raha tena andehanana lavitra ny concept eny anivon'ny fiarahamonina de lasa miadevitra tena tsy miambola sy tsy mahafotsitsika miadevitra zafy mena zavony fotsitsika miadevitra zafyn-dravay tsy nyretraretritsika miadevitra be tsy misaraka tsy misy be tsy misaraka avaratsika miadevitra sakalava zay mitoy atrany avaratra mitoy makany mena be any miverina atrany amin'ny lovana velan'ilay hoe ady mifanandrina amin'ny fanjakana mena be sy merina zay nahatonga an'le hoe nanino ny radama ny nanambady Andrasalimo ny andry azy tery miandry vazo nahazona ny pritsara Bobala ohatra misy tatara daholo zany ary zay no lesona ny raisiny taty aoriana hoe ndao andamy mafirenentsika satria misy tanindrazana tsy maintsy arovana eto misy kolotsaina misy sotoavina milalamy mety fa zany ahafahana mampandroso firenena de zay le tsy hain'le fitondrana satria tsy takan'le izy ary tsy haina le izy fa izy mieritreritra hoe rehefa mampiditra rotsailty izy de manaiky ny malagasy nefa zany famarotana tandrazana anatina anazy tiana de rehefa manao communication le mpitondra teny gouvernemanta de hoe tsy misy vola aloha zany fa any am'mpandrarano maky rotsailta fa inona ny déplacement fiaramanidina ho ataony eto Madagasikara rehefa hanao étude any zava-misy aminatin'lay TDR lay nosoratina atao anatin'ny conseil des ministres izy na tiany na tsy tiany tsy maintsy misy volam-pehany ny honorerana cabinet nga moramora zany reto karana be da be mandripaka ny tany malagasy reto sonosy mandrovany hatramin'ny fampiteny jirama ny hermady sinsisy reto de hitazapotsiny am'izany zay nge le rehefa tsy mahay concept fampihavanana de manaonao foana amina resaka teo-karena de vototra eo ampelantanantsika le Madagasikara député Alain tsy mazavy fa zao lesona inomeny tamin'ny sabotsy iny hoe azo atao no mifampiresaka ary azo atao no mame ohatra rehefa anavitra firenena ny fomba fanaovana politika misaotrana aloha namana faniry satria de mampatsiahy zavatra maro zany zavatra resahanao zany indrindra amin'ny lafiny ara-tantarany ty Madagasikara ty ny tantaran'ireo mpanao politika sy ny fomba nifandraisana tany aloha tany sy ny atao hoe ny ainany zany firenena zany fa ny zavatra anapiko sy anamariako makasika niny tamin'ny asabotsy lasa teo iny de tiany hoe reny dia tsy tanteraka raha tsy nisy lay antsona hoe honnêteté intellectuelle na le fahadiova-tsaina fahadiova-poa andreo
mirahalahy zay naneo an'izay apahy be maso satria fantatsika tsara fa anjatony maro reo olona zay nanatrika an'izany feonan'izany tamin'ny asabotsy ary ireo olona reo ny vavolombelona ao anatin'izay hoe fifandraisan-tanana sy fifamelana amina olona anankiroa zay tsy mifankahazo ary ny filora valimanana moa de nametraka tsara mihitsy hoe fantatro ny atao hoe tsy nitiavanao tena tonga de mahitsy azy izy ndray tsy miolakolaka rehefa miresaky zay fa tena tonga de mahitsy ary zay ny marina hoe fantatro ny tsy mifankahazamonao amiko nany hoe ny fankalanao azy ny sisa tena tonga de nahitsy ny filora valimana ary teo ihany ko izy de maneo an'izay le fahatsorapo zay ary fahadiova-tsainy zay amin'ny hoe ny zava-dehibe amitsika dia ilay tandrazana ilay atao hoe sotoaviny zay ary ilay fametrahana fa manahirana am'izao fotoan'izao zany hoaviny zany firenena malagasy zany ka oka mba tsy ny ampoany tena no sanatriny vava amy tena ny tandrazana fa aoka kosa ijery an'izay sohim-bona indrindra ho an'ny voaka malagasy zay valala tsy mandadiary no eto amin'ny tany sy ny firenena mariana trany fa zava-dehibe amin'ny firisona am'izay lafiny fampihavanana zay ny hanana ny tompona andraikitra tsirairay an'izay le hoe honnêteté intellectuelle zay ka ny rarina moa zany ho an'ny eo anivon'ny fitondrana am'izao fotoan'izao mba hanana an'izay satria anisan'ny antoka anankiray lehibe amafisiko ihany tsy androso eto ny firenetsika raha mbola hifanenjika satria anisan'ny zavatra ny seho sy voamarika ireo tompona andraikitra zay andray fitenena atao amin'ny kalitona na manafaniry no hoe ny fifanenjehana ara-politika no lasa mibahany eto amin'ny tany sy ny firenena to adino lay asa fampandrosoana zay ny lokalokana tamin'ny vahoaka malagasy ary ihany ko ny andrandrano ny vahoaka malagasy fa hoe raha misy ny filo mitantana an'izany firenena zany de mba hitondra marina anafaka n'le malagasy ao anatin'ny fahatrano sy ao anatin'ny atsoka hoe fanangejana maro samihafa indrisany efa fa mifanohatra am'izany no hitatsika ka mbola mafisina ny fijorony ny ety anivon'ny fanoherany satria moa ny tao amin'ny kalitona tamin'ny asaposy de taty anivon'ny fanoherana ny maronisa tao anatin'izay ary nahitana koa moa an'ireo teknisianna maro samihafa ny hoe lalana anankiray izy oratsika am'izay famahana ny olona eto Madagasikara zay ny fikaonan-doha pirenena na ny concertation nationale anisan'ny nanao antsoava am'izany ny filora valimanana ary antenaina fa mare ary handray an'izany antso zany ny eo anivon'ny FFKM satria reo dia anisan'ny ray aman-dreny be eto amin'ny tany sy ny firenena am'izay lafiny sehitry ny fampihavanan'izay satria ahafahatsika manafoana ny disadisa maro samihafa ary ahafahatsika ihany koa mamaritra ny lalako mbany Madagasikara indrindra amin'ny fiatrehana ny hoavy fantatsika fa vetivety zany taona 320 zany aleo aloha diovina ny zavatra mety anakatsakana ny tsy filaminana am'izany taona 320 zany zay efa notany sainy le tompona andraikitra maro samihafa tamin'ny feonana tamin'ny asabotsy lasa teo iny ka ny fahitana azy zany dia tokony hotoanana ary anetsehana ny hery velona rehetra na ara-politika na ara-pivavahana na ihany koa ny fiarahamonim-pirenena mba iroso am'izany lafiny fitoanan-doha pirenena zany tsika ahafahana mijery ny maso ny tandrazana satria tandrazana imbonany tia ary tsy avelantsika horaraka tany ireo atao hoe ezaka efa natao hatr'izay ho an'ny firenena tamin'ny fanananatsika tao anatin'izany gejany mpanjanatany zany dia isika kehitriny kosa no andray an-tanana n'izay le hoe ahoana ny ahafahantsika miazakazaka makany am'izay lafiny fampandrosoany zay eloavan'ny fampihavanana fampihavana-pirenena eto amin'ny tany sy ny firenena to ny RMDM moa zany de manana tombony am'izay misy député Alain Tsimbazafa satria ny zaza navelan'ny président Zafy Albert amin'ny alalan'ny filohan'izany CRN zany na comité ny fampihavanana malagasy Andriamatoa Tabera Randriamanatsoa dia filoha lefitra nasionaly misana ny faritany Fianaratsoa ao anatin'izany RMDM zany zay le tiako tenenina hoe nanana ny kany ane zany tany amin'ny 2002 taty amin'ny 2007 8 9 taty fa zao rehefa mahatsiaro hoe ty firenena iombonany ty dia
misy zay fiombonana zay ary zay le endriky le fampiavanana ary mifetsiky ny président Marc-Ravalomanina mandrakarivo dia mitory an'izay endriky ny fampiavanana zay atrany ny amin'ny fifandraisany sy ny fifampiresany iny tany Tomasiny koa de ohatra anankiray raha fatatsika fa iny olona nomeny président palitao iny zay tsisa fa Ibe François mitarika ny RMDM any Tomasina dia anisany mafana fo tamin'ny Hervé Larasalama tamin'ny fotoanandro anisany mafana fo ihany ko tamin'ny fanoenina ny président Marc-Ravalomanina fa zao matsapa ny amin'ny hoe afa le président Marc-Ravalomanina afa le fampiavanana ary mitory amin'izay zany endriny zany misy zany sary zany misy dikany daholo sy zany fihetsika zany ny amin'ny hoe ny contexte no mametraka an'io satria misy dimension ngeza be zany fampiavanam-pirenena zany de zay le hoe mba manomboka miaina an'izany am'izao fotoan'izao ny firenena malgré na de eo aza ny tena fahatsopanantenana sy fanimbana ataon'ny mpanohana n'le fitondrana sy le fitondrana amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fomba fitantanana n'ity firenena ity zany moa mbola adevitsika mbola horesahana député Alain Ratsimbazafa fa nitranga tamin'ny faran'ny herinandro io de manamarika an'izay hoe mato mijoro ny olon-drehetra am'izao fotoan'izao tsy nivondro ny panorama ihany tsy député Roland Ratsiraka sy président Marc-Ravalomanina mifandray tanana sy président Marc-Ravalomanina sy président Hamady mifandray tanana na niaraka tamin'ny Rachid Mohamed secrétaire général ny ASVM na Eliana Bezaz secrétaire national ny PSD sy Riarina Ivra Samuel nivon'ny DSD sitsitsy nifandrimbona sy mijery zao tsy mety amin'ity firenena ity akoatra ny tenen'ny président Marc-Ravalomanina tena lava de lava misy ny amin'ny hoe zao zava-doza iaina firenena am'izao fotoan'izao tsy président Rajonary Mampianina rery ihany zay nandefa ny sary manokana tamin'ny fionana iny fa niteny tamin'ny faran'ny herinandro ny Matosevy Zafy Mahova hoe potika le firenena zao ny zava-miafy ny loi de finance zao ny zava-miafy ny fitantanana ny ekonomia sy ny fahampiteniny resaka fitantanana mihitsy amin'ny akabeana ataon'le fitondrana fa niteny koa Andriamatosy teny amin'ny hoe vahoaka aloha vao beton ka matombo teny zany rehetrarehetra zany sinona tompoko ho anareo fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka matombo teny zany rehetrarehetra zany tsy mety potika ndraso aloha fa anao inonareo hoentinareo azy le firenena ho any an-davaka sa ho aiza de fa sinona zany diky zany fa efa miroso any anatin'izay hoe tena reraka resy lahatra ny rehetra hoe tsisy tsy tafavoaka tsy maintsy avotana le vahoaka tsy maintsy avotana le firenena manamafy ny sin'izay concertation nationale zay amarambarana antsika azy député Alain Ratsimbazafa satry moa amela beretrety foana tsika namana faniry sa voafetra ihany koa ny fotoana ritatsika fa efa miazakazaka zany maro ny zavatra atao hoe teboka na tsipotsika sy nampitaitsika tamin'ny vahoaka malagasy androany ary indrindrindra ny anamafisatsika n'izay hoe mahazava-dehibe ny amin'ny lafo ny fampihavanan'izay sotoaviny io ary zay mampiavaka atsika malagasy ka tsy tokony ho atao ambany zavatra misitona lakiloso zay am'izao fotoan'izao ny eo anivon'ny fitondrana mba hitodika am'izany lafo ny fampihavanan'izany satria tsy te hanandratsy ho an'ity firenena ity tsika menakavy ary mba fandrosoana ao anatin'ny fifamelana sy fihavanana no hitatsika amin'ny ho avy ary mba ho Madagasikara mandroso ny tanjona dia makasitraka makatelina atsika rehetra nanaraka sy nanjohy hatramin'ny farany izao fandarana miara-manonja izao miainga eto amin'ny MBS sy ny radio Manda izao makasitraka ny namana faniry sy ireo solombavambahoaka Jerirandrembolaina sy ny namana Rina zay nitondra ny famakafakana ihany koa tamin'ity andro an'io ary tsy adino ireo vahiny izay ny aloha lalana tamin'ity andro an'ity ary koa ny teknisianina ao ambadika ao zay mikirakira ny vata maro-bokotra miantoka ny fampandehanana izao fandarana mivantana eto amin'ny télévision MBS izao makasitraka tompoko ary mametraka ny velo mahafinaritra de manararaotra zany tsika misaotra ny solomamoaka amin'ny rahalahy Jerirandrembolaina avaradrano sy Alain Ratsimazafy Atsimondrano niaraka tamintsika tamin'ity maraina ny latsinainy fa 15 novambra ity sy ireo vahiny na ny avantoliara na ny avetsy namehana ny tondran'izay taraina sy ny zava-misy iainan'izy ireo zany mamy fotoana ho an'ny rapitsondray vahiny sy solomamoaka afandray no iara-dalàna amintsika ary dia mbola hitatitra ny zava-misy eto anivon'ny firenena isika misaotra tokolahy makatelina toko vavy